Eny ary, miaraba tompoko lasy tompoko vavy, mahery 20 minitra ny amin'ny 10 ora. Atoandro be nanahary dia tafahoana indray tsika zany atao anatin'ny fandarana angaredona amin'ny ity anio ity. Dia be ianareo hatramin'ny 6 ora sasany no efa manoratra miantso, mandefa izay heverinareo fa vaovao ary milaza ny amin'ny hoe miandry ny fandarana izahay, dia mpitiavana be no iarahana amintsika indray izany mazava ho azy. Tsy maintsy isika zany androany mifantoka kokoa amin'ny raharaha politika, ny raharaha-pirenena satria dia izany no malaza e. Hoy ilay hira izay manasa antsika mpanajana ary hiaraka aminay hatramin'ny farany. Miaraba ny Sira Toljanahary avy ato amin'ny ankaviako, miaraba ny Faniry Razafimanantany tompotrano ety amin'ny studio ny MBS ihany koa. Miaraba Faniry. Raha tsika am'izao fotoan'izao mandeha vehifaly? Miaraka amiko manolotra moa zany ny fandarana, de tahaka izany ny zoko be Arifidy Ramanandray be zay efa any an-dalana any satria Arifidy moa zany mbola manatotosa ny adidy kely ho an'ny fanaovana fanatanjahantena hita Zaimbatana alohan'ny hatongavany eto amintsika satria Arifidy Ramanandray be dia tsy maintsy manao marsa kely samihafa dia mba ahazoana mitaiza vatana zany rehetrarehetra any, vitsy zay ny gym kely samihafa dia misaika dia miazakazaka aty amin'ny fandarantsika fefandalana izy araka ny fifampiresahana teo zany isika rehetra ho an'ny teknisianina tary amin'ny falitra Mananarivo, ny ekipa rehetra ato amin'ny MBS radio télé dia arabaina avokoa isika rehetra am'izao fotoana izao de makasitraka antsika manaraka amin'ny fandarana eto atoerana sy any ampitan-dranomasina rehetra any. Alakamisy 30 ny volana novambra 2024 goavambe de goavambe misy ty daty androany ity satria dia marobe ny hodidin'ny adevitra amin'ny raharaha-pirenena zay ho resahana am'ty androany ity ny événement samihafa ihany koa dia ezaka ny ahazo sy ampita izany isika satria raha ny fantatra dia hisy lafim-baovao zay goavambe koa am'ty androany ity raha mety ny tantana samihafa sy ny fahafahana mizara vaovao dia ho hita eo ihany ny tsinjaram-baovao ahafahana mitondra izany ho antsika mpanaraka ny fandarana angaredona. Nay zany na tsy zany tompo lahy sy tompo vavy, ny raharaha-pirenena moa zany de manosika antsika hiresaka isan'andro ny amina hoe de manahoana de makaiza ary de ahoana de inona ny tohiny, zany rehetrarehetra zany no hizarana ny vaovao satria isaky ny 24 ora moa zany de mihodina tena mihamafy ny vaovao politika, ekonomika, sosialy eto amin'ny firenena. Ety am-piandohana dia mirary isika ny hahazony ny mponina any Tsaronenana za ihany amin'ny faritra ny ataontsika hoe andrefan'ny Madagasikara any ho any ny fitoniana satria dia matanjaka mihitsy ny fanafian-dalo na jiolahy raha ohatra falitsika manana vaovao na misy lahatsoratra azo vakina mikasika izay fanafian-dahalo zay fa amin'ny endrika ofisialy any Tsaronenana de andao mba ho vakitsika iombonantsika fo amin'izy ireo any Morondava Nalahivany ihany koa dia misy ny alatromby tsy fakahitana ivondrozy moa hatramin'izao fotoan'izao iankiaja Rakotomanantsoa dia mbola eo am-pikarohana marina amin'ny fanapahan-doha efatra be zao ny mponina ny toerana sy ireo tompona andraikitra samihafa tsy milamina ny tany aiza n'aiza le rehetra zany de tena enjana de enjana ny tsy fandriampahalemana etsy andany zay nefa ianao de mahita mpitandro ny filaminana mivangongo amina toerana iray zay tsy lavitra ny renivohitr'i Madagasikara. Na izany na tsy izany dia hitondrana ny fankahirezana mandrakariva ihany koa ho anareo izay namoy havana ianareo ihany koa zay manana tsy salama satria marobe ianareo no mandefa hafatra aty aminay hoe saika adinidinonareo zahay aty amin'ny hôpitaly zay aty nge miaino anareo de anaovana zay hoe firaritsoa hahazo fahasalamana feno zay ianareo zany zay mandalo tsy fahasalamana am'izao fotoan'izao ka voatery manaraka fitsaboana any amin'ny toby-pahasalamana sy any amin'ny hôpitaly rehetra na inona hôpitaly misy antsika na eny anivon'ny commune na eny anivon'ny distrika
na iny anivon'ny faritra na faritany teo aloha hôpitaly be zany na hôpitaly tsy miankina ny fanjakana dia maka hery atsika hahazo fahasalamana feno tompoko ary tsapanay de tsapanay ny amin'ny hoe fikelezantsika fikirizantsika aina de haeno sy hafantatra ny vaovao ianareo zay niara ny tsindry azo lena no ny anton-javatra samihafa nateraky ny fialonana nateraky ny fankalana ka voatery mizaka izany tsy fidiny dia maka hery anareo mandrakariva ihany ko zay satria mampita hafatra ty aminay ianareo ny amin'ny hoe mba resa hoe manana olana ohatran'izao zay tamina lafin-javatra ohatran'izao mba teneno aho hoe mba ampahafantarom-ponina sisisy indrindra ny lafiny tsy fandrimpahalemana satria vo nisy rem-pianakaviana nandefa hafatra tety amintsika saika namoiza ny zanany aina mihitsy ny amin'ny hoe tena eto Antananarivo renivohitra misy an'izany tovovavy kely no saika niaran'izay teny efa niara moa zay hoe fanendahana izay ary misy fanambanana amina fitaovam-piadiana mihitsy fa eo anatrehan'ny zavatra rehetra moa misy foana ny fanampian'Andriamanitra dia afitra somatsara izany ka ankaherezantsika ny tovovavy iny sy ny rem-pianakaviana zay mifandray amintsika eo anatin'ny tambajotra sosialy mahereza mandrakariva ary izany no etsona ny tandro filaminana no ny asany zany fa tsy hoe hanao asa politika araky ny baiky politika fa misy ny asa araky n'izay ilain'ny vahoaka atsika zany eo anatrehan'izay hoe fampandriana fahaleman'izay satria zay no teny malagasy tena mbola tsara indrindra ny hoe ao anatin'izay hoe mitandro filaminana ary anisany mikajy ny fandriana ny fahalemana zany ho an'ny isam-batan'olona izay vaovao moa marobe tany fianaratsoa-tany dia nanao fanambarana reo elivelom-pirenena ny amin'ny fomba fahitana izy ireo ny zava-misy eto amin'ny firenena torak'izany ihany ko avy any androy ihany ko dia nisy fanambarana nataon'ireo zanak'androy vitsivitsy mikasika indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena indrindra ny amin'ny hoe misy famonjana raha ninambalin'izy ireo tamin'ny fanambarana fa omaly moatsika inkaja arakoto manatsoa rehefa teto amin'ny fandarina de nisy nandefa hafatra tsika ny amin'ny hoe nisy fanambarana nataon'ny tompona andraikitra lehibe eo anivon'ny fitandronan'ny filaminana de nanambaritsika ny amin'ny hoe misy fanamariana avy amina mpanao gazety fa isika dia mbola tsy nanam-potoana ny ainona izany fanambarana izany efa avy ny ainontsika de nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra maro samihafa dia hoezahana hoentina atao anatin'ny fandarina izany rehetrarehetra izany ny collectif des candidats na ny candidat raiky ambin'ny folo ihany koa dia nisy fanazava-kevitra nataon'izy ireo mikasika indrindra ny dinika ny fanaovana tamin'ny teo anivony setra isam-pirenena mazava ho azy ny von'ny eropeanina zany dia telo pejy be zao zany fanazava-kevitra ny amin'izay dinidinika izay ho azavainy eo zany rehefa avy eo fa mbola mandrindra azy isika ary iverintsika ihany koa fa tsy maintsy mifandraika am'izay fanomezam-baovao sy fanadihadiana ny fomba hanomezana izany ny hetsika ataon'ny malagasy teratany malagasy aloha mihitsy atao ohatran'izay manko fa ndraindray ohatrany tsy mety le izy ataon'ny teratany malagasy monina ny mpitan-dranomasina ny frantsa ny zay ho atao amin'ny sabotsy izao amin'ny trocadéro ihany koa dia ho resantsika rehefa avy eo inkaja rahakoto manatsoa sy ratolo-janary ary fara moa everintsika fa tsy bitika fa lehibe indrindra maro be ianareo no ny antso taty aminay ary nandefa hafatra hoe orzala mampieritreritra be mihitsy ange iny fanadiadiana zay nataona mpanao gazety afrikana telo mirahalahy iny tamina fahita lavitra tany ivelan'ny tany fa tena mba hitondray famerenana le izy satria moa zany adevitra no nataon'izy ireo deba dia nisy fanio-kevitra misy fizaram-baovao misy fanadiadiana ary misy ihany ko hevitra mifandona araky n'izay hoe ady hevitra zay nandritry ny raiky ambin'ny folo minitra zay nandefasantsika teo eo amin'iny video zay noraisina tamina fahita lavitra afrikana iny NW info izay raha sy diso asa inona moa izay faly NW info mihitsy misaotra ny sy mihitsy nanampy an'izy de nanao fanamariany anareo hoe mba raha mety ry zalahy mba averenindray fa tena goavana loatra ny ady hevitra tamin'iny dia raisinay ho zava-dehibe ny fanamariana avy any amintsika dia hijery fotoana zay zany rehefa avy eo amerina indray aniny ady hevitra iny atao anatin'ny fandarana
eny marobe ny zavatra noeverina fa nomanina zany am'ty androany ity fa de manasatsika anaraka mifandarana ny mpanao gazety moa no mitondra ny fandarana amitsika mazava ho azy dia araka n'izay maso araka n'izay angla mpanao gazety zay araka ny fanadihadina mpanao gazety ary miezaka hatrany ny toetra ao anatin'ny fenitry ny asa zay hijoroantsika ao anatin'izao zavatra larovan'ny firenena izao arak'izany ny aina no mateza manasatsika anaraka mifandarana angaretina am'ty alakamisy fahatelopolo ny volana novambra 2024 ity inikajarakoa tomanatsoa de ambangivangony zay fa ny atsipriany moa zany tsy maintsy mbola ho hitatsika eo ihany ho amin'ny an'io tontolo arak'izay nambaran'ny faniry razafy manatany zay dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe fotoana tena ifatoany rehetra am'raharaha politika satria raha ny daty zany no resahana de hoe androany 3 novambra raha pitso ny ray desambra eto toerana aloha zany ray desambra no daty napetraka mialoha napetraka ny teo anivy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny amin'ny hoe amoahana vokatra ofisialy momba ilay fifidianana izay miteraka resabe ary mbola resabe raha tany ihany keo am'izao fotoana izao indray vokatra vonjy maiky mazava ho azy fa misy famakafakana zany tsy maintsy hoetitsika io jerentsika ny lafiny teknika izay tena teknika manodidina n'izany fifidianana zany de ny lafiny politika indray izay tena politika ny lafiny teknika sy ny politika izay tena samihafa mihitsy ary hitondrantsika fanamariana io de momba ny fivoarany vaovao androany zany zay eto amin'ny fandarana angaretona dia manipika ny amin'ny hoe tsy maintsy miezaka na amy firy ka misy ny fivoarany vaovao dia tsy maintsy miezaka amy verina eto zany hoe eto zany no misy anay na izy fotoana ary zany raha ataondro ohatra mety hifarana ilay angaredona tahaka ny mahazatra atsika de mety hitoy izay fandarana angaredona zay ao arinany amin'ny folakandro mandritra iny folakandro iny arakaraka ny ivoarany vaovao satria nambarany fanirazafy manatany teny amin'ny hoe tena ndrasana ny vaovao politika samihafa izay iverina fa tokony fantatry ny vahoaka malagasy amin'ny ity androany ity de tahaka izay ihany koa ny rahapitso satria rahapitso dia misy ny hoe voka-pifidianana fa misy ihany koa ny fanehonkevitra samihafa zany amin'ny mampanao gazety dia miantrana manoloana ny fivoarany hita sy ny sera samihafa tsika na manao vena information moa zany filazaina azy zany hoe manaraka akaiky ny fivoarany vaovao zany ka na androany zany na rahapitso dia mety iova endrika ny tena marina tsy hoe miova endrika fa anaraka ny onja ny fivoarany vaovao samihafa itsika eto amin'ny angaredona zany hoe mety iverina amin'ny fotoana rehetra izahay zany apitany vaovao arakaraka izay fisiny ny vaovao zay dia ho arindra sy ho alamitsika izany rehetra zany na manasira tolo janary ihany koa fa eto amin'ny plateau araka ny nambaratsika teo izy ty moa re olona zay le hoe taotrano tsy efa nirery tsy maintsy eo daholo ny ekipa rehetrarehetra mifanoe tanana samy manana ny mampiavaka azy ihany keo anatin'ny atao hoe fitrandraham-baovao sy ny famakafakana samihafa miarabanao sy rahatolo janary miaraba zoky enikajarakoto manatso miaraba ny faniry azafy manatany ary miaraba ny faniry arifidy raha manandray be zay mpiara-manetana ety moa anatin'ny fandarana sy miara manao famakafakana mampampitam-baovao atsika mianakafy miaraba ny ireo tompona andraikitra ao ambadiky ny sary sy ny feo izay mampitany zany any amy misy atsika tsirairay avy any misy andry faly Ramananarivo ao ny any amin'ny IBC any ny ekipan'ny Clarisy Razermanana ny any amin'ny Kolo any ny ekipandry Matiasy sy ry Ismaël kopahatana daholo zany rehetra zany ary indrindra ny onjapeo ny onjapeo moa indrindrindrindry izay mampitany zany fa zay moa ny tadidiko rehefa le ao anatin'le ekipa ny top radio fréquence plus any amin'ny top radio sy ny fréquence reny moa zany tsy fantatro le olona any fa arabaina daholo reny fa indrindrindrindra arabaina ianareo izay miaraka aminay eto anatin'ny fandarana angaredona na eto Madagasikara na ny ivelany izay tsy mitsahatra ny mampirisika amin'ny fanatanterahana sy ny fanohizana nyty fandarana ity na mafy ary na mafy ary tena mafy fa tsy hoe mafimafy fotsiny tena mafy misy moa ny tsikera enti manatsara avy aminareo raisinay ampitiavana be izy reny tonga aty aminay ny tambery kevitra avy aminareo na ny feedback mahakasika ny fandarana angaredona
de ho atsaratsika arak'izay moa zany izy ty ary efa ndentina teo a ny fanazavana mety ho amin'ny fizotra ny angaretina ho an'ny tian'io ty fa ny amin'ny hotoiny ihany koa satria misy zava-mitranga arahany be sy manahoana marina ty resaka fifidianana ity ka izay moa no hitondrako ny resaresaka ty ampanombohany makasika ny hoe milamina ve isika eto Madagasikara zany am'izao satria misy ny teny efa aloha raha nga andeha am'izay fa azako tabanareo tsony ny rano efa milamina fa milamina ve tsika na ara-batana na ara-tsaina de samy mieritreritra tsy de tena milamina aloha fa ny tsy mampilamina an'io ange de io ataonareo amin'ny angaredin'io mihitsy sain'ny olona tokony lamina korontaninareo ao ny olona tokony hiasa variana aminareo ao izy ty moa rehefa miresaka le milamina de farafaratsiny ny maridre farany kely indrindra amin'ny milamina de manana fahampiana ary tsy mirorosaina raha miresatsika mahakasika ny resaka ara-batana ny filana andavanandro ny olona ohatra ny hitatsika fa mikorotana be ny ihany ny zava-misy ny zavatra mitranga eto Madagasikara na ara-pivelomana io na amin'ny ara-piarahamonina fa ny olona zary tsy te hieritreritra sy te hisaina zany fa aloha ranga de zay andehanany eo aloha zay tsy manam-potoana hieritreretana an'izany ka izay mihitsy no mahatonga ny olona sasany manararoatra an'ilay zava-misy zavatra mitranga eto Madagasikara raha tsy hivitsika kely angamba tamin'ny 20 ny volana oktobra de nisy ny fivahinianana n'Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny onjam-peo sy fahitalavitra France 24 sy RFI miaraka tamin'ny Andriamatoa Marc Perelman sy Laurent Koro izy ara sy diso efa ela tamin'ny 20 ny volana oktobra mbola tao anatin'ny fampielezan-kevitra sy nisy resaka be tamin'izany nandeha fa ohatr'indreny zao adinodino hoe inona daholo moa no nyresahany tao anatiny iny manamarina ny zavatra misy am'izao fotoana zao zay mety isy fiatraikany amin'ny fiainam-piarahamonina sy ny fiainan'ny firenena raha tadiditsika tamin'izany ny resaka mahakasika ny resaka prédatoro tsisy ny raharahany zany na de nefa ndetina eto fandaharana angaretina aza ny 19 amin'ny lalam-pandrenana hoe tsy azo atao angena miaino ny fiainan'olona ny mitsikilo ny fiainan'olona indrindra tsy andrariny raha nyresahana tamin'izany hoe io ny antony fanazavana Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany tsena de ny antony naovana an'io ange de mba hisorohana ny kolikoly ny tambajotra kolikoly misy eto Madagasikara ny kidnapping zany ny fanambarana netiny tamin'izany fa asa manahoana ny kolikolim-pifidianana nisy teto Madagasikara ary na de fahita zao za fa tsy ara-drariny nampiasana lay prédator samy tsisy ny raharany malagasy fa sy vela hoany tsy mampaninana tsy fandriam-pahalema manara-tsaina nefa nateraka ireny mirorosaina daholo ny rehetrarehetra ary natiana nasina ny mpanao gazety Laurent Koro de niteny mihitsy hoe ngamo nahoana moa nareo mampiasa an'io karazana rindram-baiko fitsikilovana io enona ny mpanohatra anareo sy ny tsy miombon-kevitra aminareo de nilazaina moa hoe naverina any Frantsa ange io ny apahany betsaka tamin'io rehefa avy eo fa ese fanandramana fotsiny natao teto hoe fanandramana inona ka netina tamin'ny andrakandrana ve zany ny fitondrana ny firenena ary efa nisy nandrakandramana ihany koa ny fijabahana tamin'ny fiainana manokana ho an'ny olo-pirenena eto Madagasikara aizany lalàna amin'ny resaka an'izany nandininy 17 amin'ny lalam-pandrenana zay nresantsika hoe tena fahotana mafaty ny miaino sy mitsikilo ny fiainana manokana tsirairay tsy misy mananjo hijabaka amin'ny fiainanao manokana zany ary nany ny vidianana an'io zay mitentina 4 lavitrisa euro 14 millions d'euros no vidianana le izy vola taiza io nahazo fahalalahana sy fankatoavana avy amin'ny anteny mera teto amintsika ve no vidianana le sana fomba ahoana no vidianana azy satria raha ny vidina ho an'ny fanjakana io de misy tokony traçabilité na fanarahana mazava tsara hoe zao angeny na tonga ny vidina de reto ary nampahafantarana ny vahoaka zay niantoka ny vola ny vidianana azy izay averina eto foana hoe izany 14 millions d'euros vidianana an'io zany volatsika malagasy zany fa na ny tompony aza tsy nampahafantarana le izy ary endrika alatra ho an'ny vahoaka zany izay efa nresahantsika hoe nisy efa fanambakana be deabe nge atao sy nisy akiafina be deabe efa natao ange nanymy alohan'ny fitantanana iny na nandritra n'iny fitantanana iny ka na tonga ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny teny tamin'iny fotoana iny raha nanontaniana mahakasika resaka zopirenena frantsay izy hoe efa maninona tsy niteneninao fantatra ny beso maro zany talohan'ny latsana tamin'ny ofidiana tamin'ny 20 sy 2 arivo izy hoe ka zanganisy nanontany
zany hoe eto zany rehefa tsy antanina ny mpitantana de manao zay tiany atao de ohatran'izay ihany koa ny zavatra hitantsika atao anatin'ny fifidianana move zany rehefa ivoaka io valim-pifidianana zay efa niterena iny de iteny koa rehefa avy eo ny tompona ndraikitraiky zay tsy nisy nantaniko zay tsy nisy ny teny satria efa valim-panotanina nandrasany rehetra ihany koa tamin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mahakasika le fa maninona moa zany andriamatoa andrindrana jelo efa fantatrareo fa mizakazo-pirenena frantsay mbola nasena ny latsaka ihany de ny anjaranay de ny tsy anjaranay no mijery an'zany fa rehefa manana n'lay fanamarinana ny fananana zo-pirenena malagasy izy de zay vity tapitra eo de mandehandeha ho azy zany na fiainana eto Madagasikara eto ka mahatonga ny fiarahamonina naneto anatiny na ny any ivelany miresaka ny Madagasikara hoe fa inona zao mahazo any Madagasikara zao ary hita taratra amin'ny fiainana andavanandro sy ny fanararaotana misy eto ny aretina mahazo any Madagasikara na tiana na tsy tiana resaka hoe tambajotrana fanaovana kolikoly izy ny tena manao kolikoly eto na ninona tsy nisy vokany ny fanondranana volamena teno amin'ny fitopolo kilao maninona tsy fantatra ny mahakasika ny volamena izay nanjavina teto Madagasikara tena solo vy maninona tsisy fantatra ny mahakasika an'ireny fahamaizana maro isan-karazany teto Madagasikara reny ny resaka aferana varira tsisy fantatra nge zany nefa nanafarana vola nafarana rindram-baiko prédator 700 tapitrisa euro fa tsy nyresahana tsony zany am'izao fa navily any amina zavatra fa nisy fisainan'ny vahoaka ka mieritreritra ny mpivaroboanjy fa hoe izay tsisy idiranay aloha zany prédator zany fa ny fiainanao mihitsy nefa voakitikitika ny tsy ambaraambara-piainanao na ny secret personnel anao tenanao efa mitsikolovony olona daholo fa inona ny tanjona tao anatin'izay nisy fiatraikany sy nisy vokany teo amin'ny fiainan'ny malagasy ve ny andrana zay natao tamin'ny fampiasana an'io prédator io ary mbola io moa ny resahana fotsy satria tsisy proof namarika an'izany hoe tena naverina tokoa ny apahany betsaka tamin'ilay andrana natao hoe io ange ny fitaovana nanandramana nge efa nalefa tany a Frantsa ny fanandramana fotsiny nataonay reny zao de tsisy nanginitsika malagasy nefa ny fahaleovantssainy tsirairay mihitsy no efa voatohitohina ka asa izany ve no tsy mahasarotiny an'ireo pomban'andriamatoa any anareo de fa naratsiana foana fa efa fantany fa misy manaraka ny fiainany ary tsy manana zo izy hitsipaka ny zavatra efa hitany fahatsarariny satria misy manara-maso de samy mirorosaina daholo letra hoe efa tsy mandry fahalemana tsona nge zany na nsainana ny vatany isika mianakavy samy niesona teto daholo nandritran'izay fotoana rehetra zay hatrany amin'ny taona 700 sotria efa nresahana moa zay hoe tsy vo ainganange ny fanambakana isy fa tany efa nisy fanambakana ary fantatry le olona tsara mihitsy hoe za raha mangataka ny tizo-pirenena frantsay tya de veriny mahamalagasy fa rehefa nanotanina izy hoe inona ny antony anaovana an'le izy maninona zany ianao no namitaka ny vahoaka malagasy de tsisy idirany zany le izy fa tsisy mahafaka le valiteny taloha ihany naveriny moa hoe raha zany taratasy 20 centimetatra zany tsy manala ny fitiavan-tanindrazako zay curina mirako fa niendrika ny fitiavan-tanindrazana voalohany indrindra na iza de ny fitandronany fahamarinana tsy fanambakana sy tsy famitahana ny vahoaka malagasy zay no endriky ny fitiavan-tanindrazana voalohany indrindra mijoro amin'ny marina mijoro amin'ny rariny mijoro amin'ny hitsiny ka raha fantatrao fa efa tsy andrarina na tsy araky ny hitsiny sy ny marina intsony ny antom-pijoronao amin'ny Madagasikara de tokony mahay mipetraka ianao maneho an'izay fitiavana zay amin'ny endrika hafa fa tsy tereko masaka atao voalobojaza ny fitantanana sy fitazomana an'izay fa efam-bahoaka zay ary misy fanerena moa anatin'ny zany rehetra zany rahantsika mahita hoe na ny taninana Andriamatoa Andrajoelina tamin'ny fotoan'andro no moa tamin'izy nametraka ny Andriamatoa Richard Ravalomanana hoe tendrena volana septambra mialohan'ny ametrahan'ny fianana de ny valiteniny de fantatrareo tsara fa za stratège saka paika no nitondrana le io nge efa misy kajikajy zany tao anatin'le izy mazava be nge zany zavatra resahana zany efa misy paika sy rindra voalamina any ananinaninany de hoe raha antsika mahita io zany ny zava-misy ny zava-mitranga am'izao fotoana zao hoe zavatra efa voarindra bien planifié io fa isika fotsiny eto no miaraka toetran'izao ange io hoe ary misy ny iray omana miny mikipy manoloana ny tsy fanarandra eto Madagasikara ka manaiky ho atao fitaovana politika na fitaovana ara-pahefana ihany koa amin'ny fampiasan-kery eto Madagasikara ho an'izay fitandrovana tombotsoana olombitsy
na olo tokana zay aza zany rehetrrehetra zany no ikitiana ny sainy vahoaka hoe misy zavatra efa tsy aradrariny tsony eto, misy zavatra konokononina sy afenina eto tsy ho fatatsika. Fa rehefa miresaka an'izany moa de ny misy ny milaza hoe nareo fitongolanana tsy fitongolanana zavatra misy zavatra nitranga zay natonga nanteny hoe ny valandresaka nataony tamin'ny fahavalo amby folo ny volana oktobra indrindra no raisiko marodrefy tao anatin'ny zavatra nresahako teo. Ary rehefa nanteny ny mpanao gazety avy any ivelany hoe Madagasikara nge zao tena mahantry fa diranaovany de ny valo teny ao anatin'le tsony de fanamby efa nataoko misy ny alala tsy maintsy ampandroso an'i Madagasikara de zaho ary nefa ny zavatra misy ity ny atotanisa misy de io moa samy manana ny atotanisa rehefa vao homana ka na inona lazaina de tsy te alalan'izany ny mpitandro eto amintsika ary be de be ny efa fampaniana lakolosy eto amin'ity firenena ity fa raha antsika mahita fa miditra ponja ny tompona orinasa tserasera na mpanao gazety na mpampaniana lakolosy tsy resakitsika fa tsy ry Lematora Somaharo, ry Roly Mercia izay any toboka any rehefa miteny ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny zavatra mitranga tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ataony mpitantana. De isika malagasy mihitsy no mila mifo manala an'izay fanakonana ataony mpitantana amin'ny zavatra misy eto satria any ambadiky ny rideau zao malagasy rehetra de ambadiky ny rideau de tsy fantatsika hoe inona zavatra miseho anatiny ao. De izay eto amin'ny angaretona moa manao an'izay tratry ny herinay izay amin'ny fampitana hoe misy zavatra otrany zao ange nanany misy zavatra otrany zao ange tsy maintsy ampahafantarina ny vahoaka misy teto nisany hoe tsy ho tompotrano miony fa otrany mifamadika amin'izany ny zavatra misy fa lasa fitaovan-tserasera enti manakona aza fa tsy mampafantatra no zavatra hita. Ka isika malagasy izay mitady ny tombotsoa ho an'ny Madagasikara tsy ho an'ny tenatsika fa ho an'ny Madagasikara ho an'ny taranaka izany no anaovana fanamby isan'andro san'andro hoe anana ny fahamendrehan'ny Madagasikara ary anana ny asiny fa tsy ho hitsakitsahana tampindoka ho ataon'ny olona resaka na ny olona me an'ny Madagasikara mety hoe me izy eo fa misy alahelo ihany koa any ambadiky rendrika raha arak'ilay fampiresahana tamin'ny omaly nataon'ny mpanao gazety avy amin'ny NW Info izay niresahany Fanny Razafimanantany teo le izy efa voaresaka foana ary vao maly nampatsiahany zany Henika Jarakoto Manantsoa hoe izy ity nge le retsika tongo bakivaky sady marary ny mamenatra fa le finiavana hitsabo an'le tongo bakivaky de miankina amin'ny isam-batan'olona tsy andrasana io moa lasa mifanilika indray hoe nareo moa inona zany no ataonareo nareo moa zany maninona tsy manao an'izao inona no zarandraikitra tandrify anao. Misy ny hetsika izay ataon'ireo malagasy mpiray tanindrazana any ivelany araky ny efa netiny Fanny Razafimanantany teo amin'ny sabotsy izao ataony mijoro collectif izay raha tsy diso mijoro collectif ny sabotsy fa 9 volana Desambra amin'ny Ray Ora ao Paris Trocadéro zay ny toerana naovana an'ilay hetsika entin'izy ireo manohana ny tolona izay natomboky ny collectif de candidat moa izy ity izy ireo izay olom-pirenena malagasy any ivelany mipetraka any ivelany fa manana fitiavana ary mana ny zavatra hitranga eto Madagasikara manao ny anjara tidy sy anjara raikiny izy amin'ny fanohanana ny tolona izay natao tsara ny manamarika moa fa ireto mijoro collectif reto tsy hoe manohana candidat na manohana olona napetraka izy ireo mazava tsara zany fa ny antom-pijorony de ho an'ilay firekevitra ho an'ny fampanaran-dalàna Madagasikara. Ity moa ny sary ity hitantsika ity misy ny fiantsoana ataon'izy ireo ho an'ireo malagasy rehetra any ivelany mba hanao an'izay diabe ho an'ny fampanjakana ny demokrasia ataon'ny ireo malagasy rehetra any ivelany miantso izy ireo avy ao amin'ny mijoro collectif mba hifanometanana aneo amin'ny fomba hafa amin'ny lafiny hafa an'izay fitakiana ho an'ny famerenan-kasina Madagasikara izay ty moa le fanazavana hoe iza moa izy ireo de vondrona olom-pirenena malagasy monina any ivelany mana ny amin'ny hoavin'ny Madagasikara ka manohana
ny tolona izay rehefa natao hatramin'izay saingy izy ireo zany de tsy hoe atoko politika na tantana politika na olona politika tsy manohana an'izany izy ireo saingy mametraka alay lanjan'ny fitakina zay efa natao hatramin'izay ny famerenana ny asa Madagasikara ho tantandalana sy anana an'izay fiandrianam-pirenena izay de tolorana fankahirezana moa izy ireo izay anateraka ny hetsika raha afaka pitso any Paris any. Izay ny fampatsiahivana sy fanombohana nentina amin'ny fahasiviny Desambra amin'ny herin'ny sabotsy fa tsy amin'ny sabotsy zao tsy raha afaka pitso tokoa ay moa mbola voarapitso ny voalohan'ny volana Desambra azafady tompoko amin'ny herin'ny sabotsy ny hetsika ataony mijoro collectif iny zay tady resaka fohifohy nety nanombohana n'ilay ty angaretina ty moa zany ny ainga tany amin'ny hoe resaka filaminana manaona ny filaminana miteraka filaminana eto amintsika ve zavatra misy zavatra mitranga ankehitriny ary raha toka tsy misy an'izay tsy miteraka filaminana inona no fepetra entina isam-batan'olona entin'ny tsirairay entina mitondra ny anjara brika ho amin'ny fanarenana any Madagasikara. Eny ary somary nentin'ny faniry razafy manantany sy nentin'ny siratolo-janahary raha marimarina kokoa lavidavitra mihitsy tsika teo anatin'ilay ambara hoe zavanitranga izay tsara tsaroana manana didy sy andraikitra tokoa tsika amin'ny atao hoe fahafantarana zany na tsy fanadinoana n'ireo lafin-javatra samihafa niseho manodidina ny fiainam-pirenena satria ireny dia mipetraka tsy hoe ho tahiry ka ho tsaroana fotsiny fa dia misy soratra mihitsy amin'ny tantara ary ny zava-dehibe raha ny lotsika dia ao anatin'ny fahafantarana ny lasa no ahafahana manatsoka lesona ny tsina ny hoavy zany fa eo amin'ny resaka raharam-pirenena ihany koa dia misy ireo tranga isan-karazany izay iverina ny aminay tokony tsy hivalina fotsiny amin'izao fa ny andrasana na hitakina na hiandrandrana fampanarahan-dalàna fandraisana fanapahan-kevitra fandraisana fepetra fanitsina izay tsy mety amin'ireny tranga samihafa ireny dia tafiditra ao anatin'izany ireo faneho-kevitra isan-karazany nataon'ny mpanao politika isan-tsokajiny ka mipetraka ho tantara atsiarovana ny aminao inona moa ny foto-kevitra nijoroan'ny mpanao politika tahaka an'izao dia inona moa ny nampalaza ny mpanao politika tahaka an'izao dia nanao ahoana ny zavatra ny tranga tahaka an'izao tahaka an'izany ihany koa reny tranga izay ataontsika hoe nanamarika mihitsy ny fiainam-pirenena ary ahafahana apetraka ho tondrefy ahitana ny kalitaon'ny fitantanana fanjakana kalitaon'ny fitantanana ny fiainam-bahoaka ireny zay tsy tokony ho adinoana dia tafiditra ao anatin'izany ireo tranga samihafa izay ahitana ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny fanapahan-kevitra no raisina teto amin'ity firenena ity dia inona ny vokany amin'ny fiainam-bahoaka rehefa nandeha ny fotoana dia toy ny ahoana ny zavatra nitranga scandale ohatra niseho na nitranga niteraka resabe nitranga mendrika hikarohana fahamarinana ahafantarana izay toyny dia hiandrandrana ny amin'ny hoe ny fisiny ny fanjakana tandalàna fanjakana tsara tantana ka mahatonga n'ireny zava-mitranga rehetra ireny izay iveriny be sy ny maro ny amin'ny hoe farafahakeliny amin'izany misy fanady adina misy resaka kolikoly misy resaka volam-panjakana misy resaka kitrano trano nisy mihitsy aza ny resaka skandala samihafa dia tsy tokony adinoana zany dia tsy mahagaga raha ohatra ka miezaka miverina tsy kelikely amin'ireny ny mpanao gazety rehefa manazava tahaka an'izao ohatra ny resaka prédator teo iny tokoa ohatra ny hoe adininy rehetrarehetra ohatra ny hoe mandeha zany ny fotoana dia valiny fotoana tao anatin'ny efa taona sy tapany 5 taona re olona ny zavatra tena nitsongadina teto dia zao ny skandala dia manakona skandala dia le skandala takona rehefa misy skandala vaovao mipotra dia ohatra ny any iny avaliny tantara iny avaliny fotoana iny dia ohatra ny hoe tsika menakavy zany tsisy mahatsiaro tsony ny zavatra tena niseho zany ao anatin'izany rehetra izany dia toy ny hoe ireny eny zavatra valiny fotoana dia ohatra ny hoe vitavita fotsiny amin'izao resaka rem-pirenena resaka fanapahan-kevitra no raisina mety misy fiatraikany amin'ny resaka vidim-piainana fanapahan-kevitra ny raisina mety misy fiatraikany amin'ny resaka toe-kare amin'ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny resaka politika dia iverina fa tao anatin'ny atao hoe fifampitaizana tokony ho atao tokoa izany atao hoe fampahatsiahivana an'izany sy firesahana an'izany zay le hoe olo-pirenena tsy very tadidy zay le hoe olo-pirenena tsy mora manadino
zay le hoe olo-pirenena mifantoka ny raharaha-pireneny ka tsy azo ny mpanao politika nizaniza mpanao politika resantsika atao tohatra fiakarana satria rehefa tena mahalala ianao ny zava-misy miakatra zany le tapahatakarana ny zava-mitranga de mamakafaky ianao rehefa afaka mamakafaky ianao midikan'izay de sarotsarotra manambaka anao fa tsy ilay hoe mpanara-dreny rano fotsiny de gauche droite tiny atsika de mirona any de ireny le hoe lasa pomba raikitra de rehefa pomba raikitra ianao mazava ho azy lasa iverin'ny mpanao politika ho toy ny fitaovana epela-tana 3 novambra asa ratsarotsika tsara zany datiny 3 novambra zany hoe oviny zany nalaza ny 9 novambra fanambarana ronona voakan'ny masevo amerikanina ohatra teto amitsika dia izy ireo ny voalohany tao anatin'ny fotoam-pifidianana ny efa nanipika sady tao anatin'ny fanambarana faharona voakany amin'ny hoe de ny 3 novambra ny hoe amoahana ny voka-pifidianana ofisialy zany tam'zany fa rehefa nivoatra moa ny andaram-potoana nivoatra ny raharaha de hoe ray desambra nisy aza teo ny amin'ny hoe manana fotoana hatramin'ny 4 desambra mihitsy weekend moa zany ny faharosy fahatelo ny volana desambra zany de mipetraka zany amin'ny hoe fa maninona moa zay rehefa nytania petrakatsika no efa mivoaka sady ny daty ny adirin'lay rekety nefa dia tsy mbola fantatra ihany keo natinona tsy tiana tsy maintsy aveo anivon'ny fanjakana malagasy aveo anivon'ny rafitra eto madagasikara no ivoahany zany dady zany de raha to zany ka nosavovona be le rekety na tena hoe mila fanady adina lalina le rekety dia tsy maintsy hoterena ve any amin'lay hoe voalohany volana desambra nitaka izany amoana an'le voka-pifidianana zany mbola hofakafaka itsika so resantsika miresaka koa tsika 3 novambra tsarotsika tsara tano any amin'ny fiandohan'ny volana oktobra natalolo keliny zay mihitsy aza dia nivoaka ny vaovao avy any londrany ny amin'ny hoe de misy raharaha-pitsarana sy fiatsona olona maromaro hoe amin'ny fahatelopolo ny volana novambra androany zany de hoe 8 eo rehefa tonga ny 3 ny volana novambra ny tongan'ilay raharaha Romy Voice zany Randrianasoa izay talen'ny kabinetra sivily teo anivon'ny fiadidinan'ny republika fony Flo Andry Rajoelina mbola amperinasa tamin'izany fotoana izany ny raharaha zay mifily zay tena raha ny olona maso mihitsy zany am'izao fotoana zao hoe ahoany ty zavatra mitranga ity fa dia talen'ny kabinetra amperinasa no voapaingotra amina resaka hoe firosoana amin'ny fanaovana kolikoly avilenta any ivelany any zany amin'ireo orinasa zay misandrahaka sy manana rantsana eto Madagasikara amin'ny resaka fitrandrahana dia no azon'ny olona any de notazomin'ny olona any dia nampidirin'ny olona aponja tany de nivoakany amin'ny hoe inga tabito anatin'izay nilazany amin'ny hoe coupable de nivoakany hoe nilaza non coupable Ramatoa Romy Voice Randrianasoa de taty arina ndray de hoe ohatra nilaza non coupable ndray nge de ny hoe lazako coupable ndray de rehefa aveo zany mivoaka ndray ny vaovao fa tsy marina ndray zany vaovao nivoaka amin'ny African Intelligence zany fa dia non coupable ndray no nambarana zany hoe mbola tena ao anatin'ny fanadihadiana sy ny fahamakafakana raha fa mitorona zany ny tena azo antoka zato isanjato de hoe tsy moramora ty raharaha ty ary tsy maivamaivana tsy azo tsotsorina ary tsy azo anaovana hoe trafic d'influence na intervention na karazana corporatisme na tsisy ninina azo atao zany tsisy corruption azo atao fa dia eo am-pelantanany ny fitsarana britanika zany ary tena mandeha zany le procédure am'izao fotoana zao de mampiavaka azy ty ihany keo ny amin'ny hoe tsy misy de tena hoe ahafahana mitondra profiny amin'ny hoe izany voantso de izany tsy voantso satria sady tsy azo akana sary no tsy azo anaovanao enregistrement fa izay manatrika an'izany dia miaino amin'ny sofina roa mijery amin'ny maso anakiroa de reny moa zany no nivoahany vaovaony amin'ny hoe misy mpanao politika eto Madagasikara voantso am'izany anatrika an'izany de mandeha be ny feo hatramin'ny afako maly hoe fa any misy mpanao politika efa tonga any de ny olona voatonontonona am'izany hoe any de ao milaza fa diso zany ao milaza mametra-panontaniana momba an'izany de ozytsika hoe androany 3 novambra ihany koa zany de misy ihany koa ny vaovao zay tsy maintsy resahana ihany de fakafakaina ao anatin'izany rehetrarehetra izany ao anatin'ny fitandremana tanteraka zay araka nambarantsika teo zany ny vaovao mianga avy am'ireo malagasy manatry maso an'le fitsarana izay sady tsy azo alaina sara izy tsika no tsy azo enregistrena na raketinam-peo no aloha ranom-bavao zany tsy maintsy izahana marinina araka izay tratra
ho atsika tia Madagasikara mikasika ny fivoaran'izany vaovao zany reo nivony diaspora moa no mivezivezy any no mivezivezy any de miandry de dimapolo izy ireo tamin'ny farany iny no nilaza fa nanatrika le fotoam-pitsarana ndrabatoro mivosy ilay Tabuteau zany la teratany frantsay Tabuteau zay voalaza zany fampiara-miasa tao anatin'izany de am'izao fotoana zao zareo zany mifanetana de amin'ny mba ho betsaka noho zay tsika satria hatrany amin'ny fahenina ny volana febroary any zany dia misy ny raharaham-pitsarana ary am'izay fotoana zay de eo amin'ny 12 hatramin'ny 19 andro eo no mety ho faharetan'izany raharaham-pitsarana izany de miandritsika zany ny efa manao ny fanamariam-baovao moa izahay fanangonam-baovao araka izay ao anatin'ny fahamalinana tsy maintsy tafiana zany amin'ny raha tahaka izao fa maninona moa zany no zava-dehibe zany satria tsotra de tsotra ilay raharaha mikasika ny resaka kolokolo eto Madagasikara zany ny resaka fandehanana amin'ny fitakina commission na ny fitakina ampahany amina resaka valizy rehefa amina raharaha fitsandrahana goavana eto amitsika efa elany nahenonany zany zany ary ireny aza indraindray dia miatraiky mihitsy any anatin'ny hoe famaritana ny tombony tokony hiditra ny anaty kitapo-bolam-panjakana zany hoe tokony ho an'ny vahoaka malagasy satria ny akamaroany ny raharaha zany am'izany fitrandrahany zany moa de mifamatitra amin'ny resaka araboly de rehefa maintsika ny amin'ny hoe mena commission ohatran'izao misy ny valizy ohatran'izao de mena ohatran'izao mpitondra de pratika ty Afrika izy io izay efa voapirofo tany amin'ny firenena hafa teto amitsika kosa de eno re fotsiny misy an'izao mitondra malety makary de miverina de anina de omena omena misy favoritisme kely ao de omena an'izao dia mahazo an'izao tahaka an'izao de tsy maninona fa ajanona am'ity ny commission zany hoe azahoany re mpitandraka reny tombony na azahoany le mpitondra tombony de ity zany ny raharaha eto amitsika izay mety tena hoe ahitana ny antsiporiany zany hoe atraiza tokoa moa zany pratika zany satria mambotro ny vahoaka malagasy tompony le arena trandrahana eto Madagasikara zany zareo tena mifamatotra mihitsy amin'ny tombotsoam-pirenena ary pratika politika iverina fa tena tokony hazava tsara mihitsy zany tokony adivina mafy tokony averina amin'ny tokony ho izy raha ohatra zany zay raha samihafa zay zany nijerena de tsika hoe zava-dehibe izy ty tsy ilay olona mantsy no resana hoe ranona sy ranona no voatonona am'izany tsy ilay andraikiny hoe te talen'ny kabinetra na zao na filoham-pirenena na zao tsy zay tsy any zany le izy ilay pratika politika sy ilay fifamatorana amin'ny tombotsoan'ny malagasy tsy maintsy iresahana azy ty de zay voapaingotra izay voaresaka ao de voaresaka fa dia ny anjara ndraiky zay mpanao gazety moa zany de hoe tsy maintsy resahantsika ezahantsika hikaroham-baovao zany izy ty satria manahirana ny mieritreritra hoe dia tsy ho isan'ireo mba maharaka ny vaovao tahaka an'izany eran-tany raha nijeritsika hoy izy fanerazafy manantany teo hitondratsika fahamerenana ary mety ho fakafakaitsika ny resaka ireo mpanao gazety vahiny andao atao hoe raha ny européanina zany no miresaka de hoe ils sont informés na ohatra zany fa malaza tsika na hatrao Afrika ary raha tsy diso avy ao a Congo ve le Congo Togo avy ana Togo ilay boîte zany na ilay chaîne de télévision zany esan'ireo mpanao gazety reny na raha tsika na marana na fandarana maro fa tena manahirana ny amin'ny hoe ataon'ny olona afimehezany tsika izahay mpanao gazety moa zany de manongo tena mihitsy satria rehefa miresaka tsika ohatra mandray ohatra de zatra tsika miezaka maka ohatra tsara ohatra hoe raha miresaka ny Afrika tsika de mba miresaka tsika ny hoe toy ny ahoana ny nampahomby ny Rwanda ny Angeveza moa zany Afrique du Sud zany Namibia sy Botswana zany moa toy ny ahoana ny situation any zany Botswana zany fantatritsika zany Namibia zany miresaka diamant korotana nateraka zany fa aiza hoe zany fandrosoany zany de miezaka tsika zany mpanao gazety malagasy miresaka ny raha eto atoerana dia mba maka ohatra tsara fa zao mpanao gazety afrikana reny namana mpanao gazety ary anananay moa ny contactan'izy reny zany ao mahasamy mpanao gazety zany mifampiresaka mifanakalo sy ny sisany amin'ny hoe tena miresaka ary ataon'ny olona famehezantsika eto Madagasikara ilay pratika ilay gouvernance ilay fitantanana de ozytsika hoe zany rehetrarehetra zany ilay edivana am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsy rariny mihitsy ary tsy mendrika tsy sahaza ny vahoaka malagasy ny hoe firenena manan-karembe vahoaka mahantra be de ny actualité mitrangy eo am'le firenena ndray mampime be de miezan'ny olona any ivelany any mandona ambom-po zany
na amin'ny mampanao gazety na amin'ny maha-olo-pirenena tsotra ny amin'ny hoe izay manataranaka eto amin'ity firenena ity dia manana didy manana andraikitra miady foa manainany amin'ny hoe samy malagasy tsika mila mifampiaino sy mifampiresaka dia dao ahitsy zay tokony ahitsy osy fanirina zafy manatany zay hoe toko tapaka vilany mitongilana omaly nampatsiva fa fomba fitenin'ny razantsika moa zany zay tsy mety arenina misy anankiray izay ihany koa izy ty angere olona tena raharahantsika izy ty raha tokantrano ahona no atao lamba maloto tsy sasana ny tokontaniny hafa raha ny tokony ho izy fa isika samytsika eto ny tokony hiezaka andamina an'izany de mandeha le raharaham-pirenena de ireo malagasy mijoro avy amin'ny sehatra samy hafa andamina manaraka akaiky ianao zany ny amin'ny hoe mifampihaino ve tsika sa tsy fa de zava misy aloha de ohatrany hoe samy misitina any am'izay tena ampienjana mitady foana ny zavatra mitranga hatramintsika miteny zao na de misy olon-dehibe azy eo ampovoany miantsony amin'ny hoe zahay dia nelanelana ary ezaka ampifanantona samy malagasy de ohatrany hoe manahirana foany zany nretsika zany zao hatramin'ny mal déclaration etsy de déclaration ny HCC de manao déclaration ihany koa ny eo anivon'ny 10 alindady sahirantsika ao anatiny zany hoe fa misy inona fa inona ihany fa ahoana fa inona ny atahoran'izy iza ny matahotra inona eto amin'ilay firenetsika de mipetraka koa nyfanontaniana hoe iza ny manakorotany de iza ny mandrahoany de mety ve mivampotoana ohatran'izao ny fampitahorana sy ny fampiororona ary mifandrahonana amin'ny lafiny maro samihafa nefa nisy ny resaka ny ateto ny hoe coup d'état institutionnel ny resaka terrorisme d'état tany anaty fifidianana nisy fantokan-dalàna samihafa navohitra tany anatin'ny resaka pratika politika nahitantsika ny amin'ny hoe misy zavatra maro tsy tokony mitsangaka nefa miseho de aiza ho aiza tsika rehetrarehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany aiza ho aiza zany ny azaradandrify sy anjara andraikitry ny isanantokony ny amin'ny hoe ny tsy tokony hanao politika tsy tokony miditra amin'ny resaka politika ny tsy tokony hifantoka fa tsy amin'ny resaka politika de tokony tena hifantoka amin'ny resaka politika ny tokony tena aleo tena mifampiarana ny lalàna de tokony tena anaja tahaka ny anak'Andriamaso mifampiarana ny lalàna zany rehetrarehetra zany ilay zara sy antoko ary sahandraharaha izay hitandrifony tsirairay efa nambarantsika ny amin'ny hoe manahirana rehefa ireo no mifangaro voraka satria dia miditra any amin'ny tsy tokony hidirany ny tsirairay zany ao anatin'izay dia tsy hitondra fandaminana mihitsy zany ao anatiny ataontsika hoe rindrandamina fitantanana raha-rahampanjakana voafehana didy amandalàna izay tokony ampitoviny rehetra ny fampiarana azy de eo zany tsika amitsika miteny zao zany fa de miazakazaka moa zany vaovao amin'ity androany itya mikasika zay na ary tsy maintsy hojerentsika amin'ny antsipriany zay ny amin'ny hoe iza ny manana andraikitra toy ny ahoana de tahaka ny ahoana ny tokony toerina isy an'izy eto amin'ity firenena ity am'izao fotoana zao dia ahatsapana ny amin'ny hoe misy veny karazan'olona izay iverintsika zany hoe manana tombo-pahefana manokana ampelantanana na hoe manana lamosina be manokana ao arinany mety hoe miaro azy ka dia mahatsapa sy mahafantatra ny amin'ny hoe na somary mihoatra ny tokony ataoko ary amina fanambarana zay atao dia tsy maninona zany fanontaniana zany zany apetrakitsika zany satria misy raharaha hafahafa be zany am'izao fotoana zao hoe raharaha hafahafa be satria izay iverintsika fa tokony hijanona amin'ny lafiny teknika fotsiny dia mihoatra n'zany miditra any amin'ny resaka tsy teknika ny tokony iverintsika fa hijanona amin'ny raharaha politika fotsiny dia fantatritsika ny amin'ny hoe lasa misolatsolana manindry akolaka ny any amin'ny lafiny ataontsika mihitsy hoe fitsarana satria hoe misy fahefana ve tanatin'ireny fampelezakevitra reny enotsika tsara ny fanehoan-kevitra candidat any ampanaovana fampelezakevitra manitsy akolaka ny aty amin'ny HCC zany hoe tsy tokony zao na tokony ho tahaka an'izao de ny tokony hijanona ao anatin'lay hoe tena neutre tsy miandany amin'ny akaviana ny amin'ny akavanana mijanona fotsiny amin'ny tena hoe matandroka ary-vozina de ainotsika ihany karazana déclaration manahirana manoloana ny raharaha-pirenena ny raharaha politika de ho an'ny mpanao politika ny raharaha miaramila ho an'ny miaramila de zany zavatra any manahirana rehefa ndao atao hoe misy frottement zany na tena hoe mifampikasoka ny vy moa rehefa le mifampikasoka lasa mamay be lasa mitambatra iny zany le mpanao sodora mahalala an'zany manahirana foana rehefa fangarony tsy tokony hifangaro zany ao anatin'izay dia izahantsika hitondranana famakafakana daholo zany rehetrarehetra zany satria ina ny antony mifamatotra zany amin'ny hoavy le firenena sy ny filaminana raha pitso sy raha afaka pitso de miantrana zany rehetra am'izao fotoana zao hoe toy ny ahoana ny ovaly ny fifidianana ho amin'ny raha pitso raha le fifidianana ny jerena fa ankilan'izay ihany koa
dia mahita ny rehetra ny amin'ny hoe ny eo anivony collectif de candidat dia mbola tsy tsatra mitondra tsosikevitra mitondra tolo-kevitra hoe tahaka an'izao ny voana amin'izao krizy zao satria ireo rehetra niatrika ny fifidianana akoatra ny mpitondra am'izao fotoana zao dia milazany amin'ny hoe tena misy ny krizy eto na tsy zay mivantana ary ny ilazany sasany azy matoa miantso amin'ny fifampiresahana ndikan'izay misy antany tokony hifampiresahany matoa miantso amin'ny fifanantonana ndikan'izay misy hery sy hevitra politika tsy mifanantona mihitsy atao kilany matoa miantso amin'ny siny ataotsika hoe fifampienona ireo mpanaramaso misehatra raisam-pirenena sy mpiaramombana toka de satria tena misy zavatra tsy mandearaka ny tokony ho izy eto am'le firenena de misy taribaolana foana zany apetraka sy hitatsika am'izao fotoana zao ataony eo anivony collectif de candidat de tsy maintsy miodidina am'izany rehetrarehetra zany nyfamakafakana hoentitsika am'tian'io ty tsy afa-mialitsika tsy afa-mialitsika ary tsy maintsy resaka ny fandaminana n'lay firenetsika ity satria tsy afaka isy ilazy eto hoe tompony Madagasikara zahay de zay tianay atao satria zahay zao no eto amin'ny fitondrany iny tena fomba fiteny manahirana ny miainao an'izany fa izahantsika verimberina sy apetraka foana ny amin'ny hoe tsy tokony misy mpanao politika eto tena hoe mbola manenja arak'izay tratra arak'izay tiany atao eto amin'ilay firenena raha ohatra fotsiny ka manana ny farafahakeliny amin'ny fahafahana mamakafaka ny taux de participation sy ny adihevitra samy hafa miainga eny fiarahamonina amintsika miteny zao mahatsiravona ary mampiorikoditra ny tsy fahandrim-pahalemana mitranga am'izao fotoana zao nambarany fanira zafy manantany teo nambarany sira tolo-janahary teo ny ampahany am'izany tena mampiorikoditra zany hoe fanapahan-do mandeha raha toka maro ireo resaka zazavarira sy ny sisa tsy nahenona toyiny ny amin'ny hoe ahoana marina izy reny fa nohonohony ny amin'ny hoe de hitazomana fahefana de gris de tsika moa tsy miditra am'izany fa manahirana zany eto amintsika mbola misy tena faritra na toerana na sehatra ny ambainday an'ny atao hoe ny finoany isanambaratongany ny sokajin'olona samy hafany zany atao heritsy hita maso zany nofamatotra amina trangatakanyzany tsy azo atao tsinitsinina sangy miverimberina amin'ny resaka hoe tove alatra tova sy ny sisy zany mbola raha hafa mihitsy zany nandrasatsika moa de ilay fanady adiny satria de be debe le tranga de hoe tena hafahoana iza ny manao azy iza mampaniraka iza no mividy an'izany dia toy ny ahoana ny fandehany eto amintsika be debe ny tahaka an'izany moa izay tena iandrasana ary ikarohana vaovao samy hafa mihitsy de mampiorikoditra ny tiatsika atongavana de hoe ny asan-dahalo farany teo tany morondava ary zay moa le ambaratsika hoe famakafakana ny ataotsika tavaveriny mpitandry filaminana ny omboronjato fa rehefa mandinika tsika le hoe adirin'le dalo zato dimapolo ambizato re hoe manafika sy ny tahaka an'izany dia manahirana ny miainao an'izany misy an'izany fa misy koa ny amin'ny hoe tena mampiororo ny mpanao kidnapin ny lasa fomba mampanao an'ny olon-dratsy indray izy io amin'ny faritra samy hafa isan'ny tena nahita faisana tam'izany na efa mba lefilefy aza tatoato ny faritra loatra tsara tanàna sy ny sisa dia manahirana ny mieritreritra hoe miresaka tsika firenena fa tsy mety vitatsika mihitsy ny mampifandray ny hoe rehefa milamina ane ny politika ampanjakana ka mandeha ny famokarana de miena ho azy ny tsy fandrim-pahalemana de tsy maintsy tsika atao anaty famakafakana zany satria mifamatotra am'ilay hoe fifidianana madio ametraka mpitondra fanjakana manana ny ara-dalàna voaka avy amin'ny fifidianana madio ary manana ny ara-drarina zany mba ahafahana mitondra vinam-piarahamonina hiteraka le fampandrosoana amin'ny sehatra samy hafa ampiena ny olona tsy anasa sy ampiena ny olona zay lasa manao ny tsy fanao ka tonga hatrany amina resaka fandikan-dalàna zany mampiseho lany ary mampiroboroba ny resaka tsy fandrim-pahalemana io de tsy maintsy zany tsika makafaka hitondra ny antsiprian zany rehetrarehetra zany ho amin'ny ity androany ity de ny adihevitra samy hafa ary hoarahantsika ny ampahany amin'ny faneho-kevitra zay nataony ny folo alin-da omaly zany reo generaly tompona andraikitry ny folo alin-da isan'ny naneo hevitra momba izany raitsika hoe avy aty amin'ny collectif de candidat andre matao rivo rakoto vao zany dia ho alefatsika zany ary hoenotsika ny faneho-kevitra samy hafa manodidina an'izany satria manahirana be le mianao an'le izy na izay mpanao gazety ara tena nanontany tena mihitsy sao de mba fandrahona ny zany sao de mba fampiororony zany zavatra enitsika zany
fampanarahan-dalàna ve ny zava-misy mantsy de zao rehefa mialohan'ny fifidianana mialohan'ny fampomoahana voka-pifidianana ao anatin'ny raharaha-pifidianana na mialohana mandritra na orena fifidianana naizanaiza era-tany de effervescence ebullition zany hoe tena mangotragotraka mihitsy ny raharaha politika sy ny ady politika ady arak-hevitra politika ny fanehonkevitra politika zany no hita manera-tany fa tsy mbola fahita manera-tany amin'ny hoe ao anatiny zany vanim-potoana zany no misy tany filaminana mijoro de milaza ny amin'ny hoe tsekena ny fanakorotanana sy ny sisa inona ny famaritana an'le hoe fanakorotanana de hevitra be zany ny raharaha politika de tsy maintsy mangotragotraka rehefa ao anaty fotoana hikarakarana fifidianana ary ny fanehonkevitra de tsy fanakorotanana de zany rehetrarehetra zany le mila ifampitaizantsika e fa raha tsy zany dia lasa ohatrany hoe tena ahoany ty fanehonkevitra ty sao de tsy fanehonkevitra re ty e sao de apikady ty e de iorooro daholo ny rehetrarehetra sao de hoenjehana am'ty e kanefa dia raharaha politika raharaha-pirenena ny politika fitantanana firenena ny fifidianana ny famatotra ny politika hitondrana an'le firenena ny firenena de avy amin'ny hoe reny ny reny de avy amin'ny hoe miteraka de ny ateraka de ny zanaka ny olo-pirenena tsiraray avy de reny ny mamaritra ny ankonana maromaro ny fokotany maromaro ny commune maromaro ny district sy ny sisa de zay no mitambatambatra ao firenena de zany rehetrarehetra zany isy nambaratokany de misy an'le hoe tokony ho fahafahana sy fahalalahana maneho hevitra de manahirana be ao anatina vanim-potoana tokony resana politika misy an'zany resaka samihafa zany tsy maintsy mbola toizantsika moa fa makafakana momba an'zany fa rahantsika avy hatrany aloha ireto fanehonkevitra roa samihafa ireto alefatsika voalohany namana teknisianina ny ampahany no resahany teo anivony foloalin-da ary rahantsika eo hosetriny ny fanehonkevitry ny flo national ny antoko hery vaovao ny madagasikara ndre mato rivo rakoto vao rahantsika ny antsiprian'zay ambara etona fa entitra ny baiko omena nro tompona andraikitra isana ambaratonga ato amin'ny fitandrona amin'ny filaminana nao anivon'ny polisy pirenena zany nao ny gendarmerie pirenena na eto anivon'ny tafika malagasy mazava ho azy fahazondalana rery ihany avy amin'ny lehibe ny commande ambony gendarmerie pirenena ny lehibe ny atamazondreo tafika ary ny tale général ny polisy pirenena ihany mamea lalana ireo tompona andraikitra rehetra na ny miseritra ao anatin'izany fitandrona filaminana zany zay vao afaka mandray fitenenana takany ataona izy eo eny mbola ao anatin'ny fanadidina araky ny teninao moa ny toedra raha am'izao fotoana ary mbola mpanangonany agny baovao rehetra mikasika zany reo tompona andraikitra mbola tsy olona voaeloko akory izy reny a fa mbola eo an-dalana fanadiadina fa noho ny fitandronana eny izy ireo sy ny fitazonana ny tsy ambaratelon'ny fitsarana de mbola napetraka any mazava ho azy ny miaramila de manana ny sata manokana ny fitsarana miaramila ny tokony tazona azy reo tokoa hitsara azy kanefa olo-pirenena iazo an'izy ireo any koa de mbola misy vesatra aty amin'ny fehezan-dalana fa maizana hitambaranay amin'ny be sy maro fa noho izany sasan'any roa samihafa zany hafa ny aty amin'ny fitsarana miaramila ary hafa ny any amin'ny fitsarana irasantsika vahoaka malagasy mahitany raha malala io ny politika mpanjakana ka nafatonga firenentsika fadira lova loatra zao de lazay hoe manao tsindrininy rehefa miteveny olona hoe ireo ny zavatra tsy mety ataony asese de hoe nareo manao tsindry amin'inony ka zay no lazaiko hoe zany eny hoe mampirongatra ny olona mahatonga ny faty olona amina firenena samihafa rehefa manao an'io fitonam-panjakana mampiasa hery averyndray mandeha iza nampiasa hery voalohany teto amin'ny firenena ny olona mandeha tongotra mitaky be hoe madaotsika any amin'ny tsaratsara koa sa ianareo naniraka andeha amono andreo olonreo andratra andreo olonreo de matraka androany nareo tsy manana ola zay nafa tsy zany tena mampieritreritra nefitsika ery hoe républicain ntsika laza amin'ny démocratie tsika sisisy démocratie zalahy tsy basy zay ny anandikana lany raha nangalatra namono olona nanao trafic ana rehetrarehetra zany nangalatra ny volamena tao amin'ny ministère de tsara ho ary fa azavonona fa tsy ty famonona erany elakelatra ty akory zany tsisy hitanareo tsy manara-darany zany fa ny olona mitaky ny fahamarina tao amin'ny firenena ny ororonareo isak'izay miteny eto ya na intsitsika avy hatrany angamba fa nisy zavatra tsy de tena kolona loatra ny fanazavana
nentiny teo anivy ny mpitandro filaminana zany mikasika ny fiainona an'ireo manambonahitra kolonely anankiroa no narahantsika teo zany ny noeverinay teto plateau fa efa vonina tao a dia ilay fanazavana mikasika ny voaka-pifidianana ny hoe izay filoha voakan'ny ACC eo no filoha faratampo ny filohalindady dia noeverinay ihany koa fa tahaka izay ilay faneho-kevitra manodidina nylay nataony teo anivony fanoherana zany nataon'Andriamatao Rivo Rakoto vao a fa dia tena raha samihafa mihitsy zany le extrait nandeha teo tsika moa mivantana zany dia mpitrangany tahakan'izany e mpitrangany tahakan'izany dia za tsika alamina sy arindreo zay ho anina mana teknisiana le extrait roa teo mihitsy zany no tsy mifanaraka am'le nieritreretina hoe alefa kanefa de vaovao ihany koa reny tsara ho fantatra satria adihevitra be moa ny amin'ny hoe tsao tsy tsao ilay hoe misy manamboninahitra enona am'izao fotoan'izao zao misy loharanom-baovao indray milaza hoe efatra anela manamboninahitra e no enona e de teo alolo tena nisy hoe nisy generaly ihany koa no enona ny hita aloha de hoe nisy commande na vondrotafika izay nesorina de adihevitra be manodidina an'izany a fa de reny zany ny fanazavan'ny eo anivon'ny mpitandro filaminana moa zany mikasika an'izany ny loharanom-baovao efa nyresantsika teto de hoe fanao tohinana zany a ny filaminana firenena zany amin'ny hoe fikasany tarika miaramila ikomy ho fanakorontanana ny zotra-pifidianana na ny fifidianana filoha-pirenena farany teo zany a no hoe itoriana azy ireo de tena marina nambaran'ilay manambonahitra teo ny amin'ny hoe mbola tsy meloka akory izy ireo fa na izany tsy zany a am'izao fotoan'izao zany andrasana ny fivoaran'izany vaovao zany fa ny fahenonany zany ao anatin'le contexte ny fisiny zany ao anatin'ilay raharaha am'izao fotoan'izao de efa manahirana be ny ihany a ny miresaka azy na tiana na tsy tiana zay foana le io zany ho an'ny namana ho an'ny zandry-zanaka zay manao asa karoka am'izao fotoana zao na miomana atao hoe manao ny science po a mety manomana atao hoe fikarohana samihafa amina soutenance na thèse zany na ao anatina fanaovana recherche zany de mba tena fanirina mihitsy satria betsaka moa ny namana manao fikaroham-pahaizana zany no miresaka amin'ny tena mpanao gazety ndraindray ny tena manao consultance manampy azy reny ihany koa amin'ny fanoratana an'ireo ouvrage samihafa na ireo boky am'izay asa karoko atao anaovana soutenance M1 ohatra na M2 na L3 de tena porsihana mihitsy mba iresaka ny atao hoe raharaha atao a Madagasikara zany a ilay atao hoe fivoaran'ny zava-mitranga fivoaran'ny zava-misy ny tena ataotsika mihitsy hoe fijoroan'ny tsirairay ao anatin'ny zarandraikitra apetraky ny lalàna aminy satria tena intéressant tena atao hoe mahasarika sy mahaliana ny asakaroka manodidina an'izany hoe toy ny ahoana sy ahoana ny tena andraikitry ny miaramila na mpitandro filaminana na nytafika amina vanim-potoana tahaka an'izao eo amin'ny firenena zany sy ny fivoarany zany a eto Madagasikara tena mahaliana zany ary tena sapikarohana tena tokony hojerena mihitsy ny zava-misy am'izao fotoana zao satria misy information be de be miteraka adihevitra be de be atao amin'ny firenena ary everina fa tokony mba ho apetraky reny e ho isan'ny atao hoe zava-dehibe ikolona nyreo atao hoe ho tompona andraikitra rapitso eto amin'ny firenena zany ny mpianatra manao asakaroka am'izao fotoana zao eny anivon'ny université mba iresaka an'ireny tranga mifamatotra ny fiainam-pirenena reny mety ny any amin'ny science po afaka miresaka an'izany ny mandalina ny resaka lalàna afaka miresaka an'izany ny miresaka fiainam-piarahamonina ihany koa afaka miresaka an'izany a de tena porsihana satria adihevitra be no ateraka zany am'izao fotoana izao a dia mba tio kely iny ho an'ireo zandry-zanaka zany manomana ny raharaha mialatsiny sady mijery finday ihany zany a fa dia alamitsika eo ny fivoarany vaovao Andriamatao Rivo Rakoto vao teo de nyresaka indray mikasika ny hoe toy ny ahoana ny resaka hoe fanakorontanana na fampiasa-kery teto amin'ny firenena izy any nampiasa hery voalohany teto amin'ny firenena ho izy de verina ihany ao anatin'le lojikitsika amin'ny hoe misy zavatra mitranga zany a tsy tokony ho adinona mihitsy eto amin'ny firenetsika tao anatina vanim-potoana izay no everina ny amin'ny hoe tokony hampalalaka ny fanaho-kevitra sy ny everina fa tokony fanomezakaja sy voninahitra ienonana zay maneho hevitra fahalalahana maneho hevitra tsy antery tsy atao anatin'ny herisetra ny mpilaminana dia tokony ho arovany lalàna zany hoe arova lalam-panorenana de tokony ho azo atao ankalalahana de tam'izany fotoana zany nahitana ny fampiasa-kery
de tamin'izany fotoana zany nipoirany hoe fa manakorotana fifidianana ny mpaneho hevitra de am'izao fotoana zao ndray miverina indray le ady hevitra satria de resahana ny amin'ny hoe tsy ekena ny endrim-panakorotanana rehetra de verina mipetraka le fanontaniana hoe fa iza no manakorotana inona ary inona no mikorotana am'izao fotoana zao dia ifanoritana moa ny valin'izany fanontaniana rehetra zany fa ny azotsika lazaina mahitsy fotsiny de hoe matoa zany misy ny etsiketsika samy hafa tahaka an'ireny dia manahirana ny zava-misy eto amin'ny firenena ary misy krizy tena mikobona eto dia ny ayay maro de hoe ny hery ve no ezahana andaminana azy amin'ny alalan'ny hery aratafika ve no andaminana an'ilay krizy politika sa amin'ny alalan'ny vahaolana politika izay tokony hoentina manoloana n'lay zava-mitranga sy tinady tahakiny ny vanim-potoana am'izao fotoana zao ny enjeu mantsy ao anatin'izay de ny hoe fisian'ny malagasy tsy azo afaka manao nininna mihitsy tsy afaka miteny tsy afaka mietsika tsy afaka manao nininna nefa dia milaza sy mieritreritra izy reo fa manana ny anjara zosy ny anjara andraikitra tandrify azy ary tompo madagasikara ankilany sy fisian'ny malagasy izay hoe tena afaka manao zay tiany atao mihitsy de rehefa zay zavatra roa samy hafa mifanohatra zay eo amin'ny samy malagasy no misy de fitaran'ny elanelana ary fisian'ny rindrina goavambe mijoro manasaraka azy zay ny résultat na zay ny vokatra zay misy izany endry javatra zany nefa de tsy hitarika filaminana mihitsy ary na ireo mieritreritra fa hanana ny fahefana aza de tsy afaka tena hitondra fa mpandrosona ho an'le firenena de eo zany mampana be ihany am'le izy de tena hiverenana mihitsy any am'le hoe famaritana ny hoe inona ny atao hoe fanakorotanana raha ny aino zao tsika mitandry filaminana omaly de hoe ohatrany ahoana ary zany famaritana hoe fanakorotanana zany le nambaratsika teo hoe misy effervescence na raha rasy adevitra politika foana ane manodidina ny fifidianana na iza na izy fa rehefa ny pomba ny fitondrana zany no miadevitra raha politika sy milaza zay ambarany de hoe mety ary resaka politika madio zany tsotra zany fa rehefa ireo malagasy manana hevitra hafa de hoe manakorotana ve sanatriny zany ve zay lay famaritana le fanakorotanana de any am'taona voalohany amin'ny fianarana ny lalàna na ny fianarana ny sociologie na ny fianarana ny tantara na ny fianarana ny science politique any amin'ny taona voalohany tsika de efa mianatra ny hoe any de fianarana ny hoe ty inona no miantoka ny filamina ny fiarahamonina inona no miantoka ny filamina ny firenena zany rehetrarehetra zany a dia ambaratsika mihitsy ny amin'ny hoe tokony tena hojerena io moa manahirana ny famaritana eto amintsika zany resaka lalàna ifanoritana fa hita ihany koa zao ny fanakorotanana de manahirana be raha fanakorotanana zany mantsy de mazava-be zany tokony hoe tena ny fanakorotanana de zavatra hoe misy zavatra milamina eo kanefa akorotana fa raha misy zavatra hita fa tsy milamina de hitadiavana ny hevitra rehetra andaminana azy zany zavatra zany everina fa tsy tokony mitafiditra ao anatin'ny fanakorotanana eo anefa le manahirana am'izao fotoana zao satria raha mijery ohatra tsika ny eo anivon'ny collectif de candidat de tsy nitsahatra ny antso amin'ny fifampiresahana tsy nitsahatra ny antso amin'ny fanehonkevitra mpilaminana na any anaty trano na eny ivelan'ny trano na eny an-dalambe satria tokony ho arovany lalàny zany tsy nitsahatra miantso amin'ny fifampianona de rehefa mampiantso ny ray aman-dreny FFKM de tonga mampiantso ny ray aman-dreny panina de tonga mampiantso ny PEPF lohany anteny miara-pirenena lay panina présidente de à l'Assemblée nationale ho atsika tsy zatra an'izany abréviation zany fa zay mpanao gazety moa zatra mampiasa an'izany de tonga zany hoe mipetraka foana tao anatin'lay lojika an'lay fandaminana manao etsika aza moa de etsika fotsiny natao anarany de etsika fotsy ampilaminana teny de ny lamina teny de ny lamina teny de no everiny sasany fa ilay etsika fotsy ampilaminana de midikany amin'ny hoe etsika malemy na tsy misy lanjany de ny raha ntsika nahalala reny ny zavatra nitranga fa de naratra ny candidat Robert Landry naratra ny Lomarka Ravalomanana naratra ny sénateur naratra ny député sy mba fananana ny mpaneho hevitra rehetrarehetra vaky ny kodiarana voatoraka dadroana vodina elo amin'ny beton lanjay ny gros bras eny amin'ny capot misy ny fiara de ny raha ntsika nalala ny kapohan'ny vehivavy matanjaka be ny tamin'ny seza ny fiaran'ny candidat dia be de be ny zavatra nitranga zany tao anatin'izay rehetrarehetra izay tena hoe aiza ny famaritana ny antsona hoe fanakorotanana any mantsy le tiatsika tongavana am'le izy am'izao fotoana zao zany manoloana ny fivoaran'ny raharaha dia iverintsika hoe tokony miantra antsika manoloana an'izany dia tokony tsy manadino ny tena zavatra nisy marina teto amin'ny firenena zany
amin'ireo vaovao samihafa zay mifanimby mitranga zany de le etsika fotsy zany de nijanona tao anatin'ny filaminana foana ary tsy misy savorovoro raha tsy misy mimpanembatsembana de rehefa nitoy zany rehetrarehetra zany de atiarintsika zany raha mametraka hoe inona le fanakorontanana tiana ambara fanakorontanana niza le tiana ambara iza ny manakorotana inona de matorivo rakoto vao laza teo ny amin'ny hoe iza mono nampiasa hery voalohany iza ny nanao an'izao sy ny sisa efa vonao zy ny namana fanira zafy manantany a ny fanahokevitra ilay mifanandrify am'lay nambarantsika teo nataony teo anivany filoalindasy andreo matorivo rakoto vao de tahaka an'le filaharany teo ihany no anarahantsika an'izay namana teknisianina nio alarobia no fotoanany fanomezantsika ilazana ny tety andro zay voalaza ny lalàna fa amoaka ny vokatra ofisialy atsoatsy ny fitsarana avomana lalam-panorena maro ny feo mandeha akehitriny amin'ny karazana tsindro rehetra atao amin'izany fitsarana tapony eto amin'ny fitsarana avona lalam-panorena an'izany amin'ny akolafikery rehetra na eo amin'ny fiarahamonimpirenena na eo amin'ny mpanao politika na amin'ny apahany amin'ireo mpitandro filaminana zay efa misotro ronono na misy tokoa aza perinasa no say manao an'izany tsindra zany ambara etona fa entitra ny baiko omena nireo tompona andraikitra isana ambaratonga atao amin'ny fitandrona amin'ny filaminana nao anivon'ny polisy pirenena zany nao ny gendarmerie pirenena na eto anivon'ny tafika malagasy mazava ho azy fahazondalana rery ihany avy amin'ny lehibe ny commande amboniny gendarmerie pirenena ny lehibe ny tamazondreo tafika ary ny tale général ny polisy pirenena ihany mamea lalana ireo tompona andraikitra rehetra na ny misehatra ao anatin'izany fitandrona filaminana zany zay vao afaka mandraikitra tenenana tahaka ny ataona izao mazava ho azy fa mahazo valiteny mafapo avy amin'ny ministra misananay tsiraray avy zay ny mikasika an'iny mikasika ny filazana ny vokatra araky ofisialy zay ataon'ny fitsarana avy malampandrena atsoatsy de ambaratsika etony fa fotaony zao ny rasan'ny voaka malagasy eny ataoko hoe tsy vaky volo satria zay manantsao ny fidy ka tonga nefa ny adidiny a no anapaka ny safidin'izy ireo amin'ny lalana fitsarana ataon'ny fitsarana avy malampandrena ka za hotsika vokatra any andrena izay filopirenena hitantana andray any Madagasikara mandritra ny 5 taona ho avy ady votapitra zany ny zotra-pifidianana eto amin'ny Republika Madagasikara ary mananteny zay fa izotra ampilaminana tahaka ny andrasantsika ny vokatra vonjimaiky teo ary eo ampiandrasana ny vokatra ofisialy tsika kehitriny de mbola misy mananteny zay fa miandry tanteraka ampitoniana sy ampamendrena na ny voaka malagasy andray tsara tamin'ny fifidianana zany eny fa nareo tsy nandray tsara koa azy safidin'izy ireo zany ary janay mpitandro filaminana avokoa izany safidy zany itrikitrinay kosa nefa fa tsy ekena eto amin'ny tany Republika Madagasikara mbola endrika fanakorontanana na amin'ny endrininina na amin'ny endrininina na mivatany zany na akolaka na avy ato anatiny na avy any ivelany entina any ambatsembahana ny fandrosoana Madagasikara amin'ny lalany tantanan'ny mpitondra vaovao zay hiakatra eo ambaranay tony zany fa tsy ekenay miasa fanakorontanana zay mety asesika ireo olona milaza fa tsy maintsy misy ihany izany zavatra zany tsy fotoanan'izany tsy ny angambany resa malagasy miandro vokatra mahafapo avy amin'ny fitsarana avy mampilampandrena ary zay lany eo de tany tandalany tia olona tsongomboly daoly ny platsaka hofidiana filopirenena teo ary maneridika tamin'izany daholy na nanao fampiazan-kevitra na tsy nanao hevitra ny samanany azy fa ny any malagasy de filora ihany ny fantany izay voalaza ambarany fitsarana avy lampandrenana izay no akatao avy ny ato amin'ny filoalindafa lehibe faratapony filoalindava avao ndray ary mbola lehibe faratapony filakevitry ny fitsarana ary lehibe ny diplomasia malagasy ary lehibe faratapony maribonatra eto amin'ny firenena noho izany dia ametraka azy tsy hoe amin'ny fomba ofisialy ihany koa isika
rehefa voaka ny valim-pifiterana aorina kely ao zany dia anatin'ny fanajana ny tetiandro napetraky ny tompon'andraikitra am'izany ary fanajana ihany koa ny androm-pilatsakana mitsoro sy ny vanim-potoana taky ny firenena dia izy diratsika eo amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny filohampirenena vaovao ary roso amin'ny safapandrosoana zany nataterinay tompon'andraikitra ato amin'ny filaminana ato amin'ny état-major mixte opérationnel amin'ny lenta firenena manontolo ary ampitanareo baiko andreo tompon'andraikitra tsy raha iavy isanambaratonga any am'toerana misy anareo mba piatra ny lalàna ary tsy afa-tsy ny lalàna ihany no atao am'izay mitetiky anao an'izany asa fanokorotaniny zany fa tsy mendriky izany tsy ny firenetsika olona républicaine daholo nareo anatin'ny sata républicaine olona démocrate daholo ampiseho ny tandroasina ampanjakatsika n'izany eo maso n'izao tontolo zao tsy ambaka ny liberiako tsika fa zay resy mahay zay resy zay mandresy mahaiza goka nyzany fandreseny zany mba tsy hanavitoina ny sasany zay no afatra avety aminay mpitandro filaminana misaodrany toko mahitany raha malalo io ny politika ampanjakana ka nafatonga firenetsika fadira aloha vanoatra zao de la zay ny manao tsindrininy rehefa miteveny olona hoe ireo ny zavatra tsy mety ataony asese de hoe nareo manao tsindry amin'ininy ka zay no lazaiko hoe zany any mampirongatra ny olona mahatonga ny faty olona amina firenena samy hafa rehefa manao an'io fitonam-panjakana mampiasa hery averyndray mandeha iza nampiasa hery voalohany teto amin'ny firenena ny olona mandeha tongotra mitaky be hoe madaotsika any amitsaratsara koa sa ianareo naniraka andeha amono andreo olonreo andratra andreo olonreo de matraka andro any nareo tsy manana olona zay nafa tsy zany tena mampieritreritra nefitsika ery hoe républicaine nitsika laza amin'ny démocratie tsika ss démocratie zalahy tsy basy zay nge nandika lalàna raha nangalatra namon'olona nanao trafique ana rehetrarehetra zany nangalatra volamena tao amin'ny ministère de tsara ho ary fahazavonona fa tsy ny famonona eran'endrakelatra ny ty akory zany tsisy hitanareo tsy manana darany zany fa ny olona mitaky ny fahamarina tao amin'ny firenena ny ororoanareo isak'izay miteny eto satria ny lojika zany amin'n'ilay ataontsika hoe notion faranytsotra indrindra ahafantarany olom-pirenena ny hoe asa iantsoroany mpitandro filaminana dia any amin'ny lafiny fampiarana ny lalàna sy fiarovana izay rehetra mifamatotra ny fiandrianam-pirenena ny ary-pirenena ny vahoaka malagasy ny fananam-pirenena sy ny sisa dia misy ady hevitra tokolo miainga avy amin'izay hoe aiza ho aiza moa zany reny rahalahy samy hafa reny ary toy ny ahoana ny fahitanany hoe karazana ny tsindry samy hafa ohatra mifamatotra amin'ny resaka kolikoly ny trafic d'influence ny métro népotisme sy ny sisa mifamatotra amin'ny hoe fanomezana vahana ny karazana trafika ohatra ny raisitsika zany satria matoa misy ny tafaporitsaka misy ny miaramiasa ao anatin'izany de misy ny oditsita misy ny mahita lavaka misy ny mahita kanal fa ireny ny manam-pahaizana sy ny ofana momba ny fijerenana zany de ny fitandrona ny filaminana sy ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena Madagasikara ny sistany sy ny sisa de automatika zany rehefa miresaka tsindry sy ny sisa dia mandeha foana zany famakafakana mifamatotra amin'izany satria misy an'ilay mission zay evitreretina fa eo atsoroky ny mpitandro ny filaminana raharaha miaramila raharaha fitandrona filaminana ny raharaha politika indray de any mpanao politika iny ary dia tsy tokony mifangaro zany rehetra manahirana be lay voambolana zany fa dia misesilany moa ny fanao-kevitra samihafa manodidina n'izany rehetrarehetra zany antony etsonay teto foana tena mila fifampiresahana fa olana politika lalina be no misy eto de tsy maintsy vaolana politika mazava tsara tsy maintsy ezahana hijerena ny lalakombana ho an'ny Madagasikara fa niry razafo manatany ikaja manoloana an'le fanio-kevitra fanambarana moa zany isika de miezaka mandrakariva hitoetra ao anatin'izay hoe sady manao fizaram-baovao ihany koa zany tsika satria mety misy tsy nahita amin'ny ampahany lavalava n'le fanambarana nataony deonivo ny état-major mixte opérationnel dia miezaka tsika mifampizarana zany fa miezaka ihany koa tsika zany hitondra n'le fanadiadina eo anatin'le hoe iny lay tranga
de avy amin'ny alalan'le tranga no hitondrantsika n'izay lafim-panadihadiana samy hafa izay. Omaly moa zany re matorakoty vaorivo no nitondra n'iny fanehoan-kevitra iny hoe iza tokoa moa no nanakirotana izay nge nanatsalalana teto amin'ny firenena fa misy adevitra roa zay mila resahana tsara ao anatin'iny resaka na zay nataon'ny mpitandro filaminana iny na manahinkajy de le hoe fanakorotanana sy ny amin'ny hoe tsindry zany. Eo aloha zany no hoe tena tsy maintsy hitombaina ny adevitra tsara ao anatin'le hoe adevitra tena mira ho an'ny rehetra zany mba atakatra tsara ny amin'ny hoe inona tokoa moa zany ny atao hoe famaritana ny tsindry. Namana Sira Toljanary zay mahay ny ankanto amin'ny fomba fandrindrana ny fomba fahaizana ny teny malagasy de afaka amin'ny teny tsara misy ny amin'ny hoe inona ny atao hoe tsindry. Ny fanambarana ve taorina ny fifidianana ny fahaenina ambin'ny folo volana novambra zay nataon'ireo collectif de candidat, nataon'ireo antoko politika maromaro nitambatra, nataony firaisamonim-pirenena tahaka izany ohatra ny ONG Safidy, ny KMF Knoe, nataony teo anivon'ireo everitsika zany fa ray aman-dreny zay misy ray aman-dreny ara-drazana, misy ray aman-dreny ara-poko eto amin'ny firenena, tsindry ve no andraisana an'ireny Nkajarakoto Manantsoa sy Sira Toljanary zay mety milaza ny tsy fakasitrahan'izy ireo ny fomba ny tantanana ny fifidianana farany teo. Satria manko zany efa niresaka mandrakarivotsika Nkaja de hoe ny atao hoe fifidianana dia zotra-pifidianana no hizorana am'izany fifidianana izany. Ka ny processus électoral dia tsy processus électoral na zotra-pifidianana mandritry ny fotoana hanaovana latsabato irery ihany. Satria manko teto Madagasikara de zao ny fahaenina ambin'ny folo volana novambra no nantanterahana ny latsabato. Fa ny atao hoe zotra-pifidianana dia ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana, mandritra ny fifidianana ary ao aoriana ny fifidianana. Isika zao zany Nkadra de zao ao aoriana ny fifidianana. Ary raha mbola tsy mivoaka mivokatra ofisialy ny vokatra, ary raha tokoa ka mbola mandeha ny adevitra momba ny hevitra maro tsy nitovizana, ary mbola hikaroana vahaolana am'izao fotoana izao, de verina zany fa mbola ao anatin'ny lojika ny zotra-pifidianana ny adevitra misy am'izao fotoana izao. Ka raha misy zany fanambarana am'sesy samihafa zay hoe mety tsy hanotoena an'izy zany satria tsy mbola nahitako aloha tsika Nkajy teo amin'ny tantarany demokrasia sy ny fanehoan-kevitra teto am'izao tontolo zao ny amin'ny hoe fanambarana dia heverina ho toy ny endrika fanakorotanana amin'ny endriny maro samihafa. Zay zany le manahirana ny amin'ny hoe mety hivadika tsindry ve ny resaka fanambarana ho an'ny eto Madagasikara. Raha izay fa faharoa de zao ny fanehoan-kevitra ny seho tao ao Nkajarakoto Manantsoa sy Sira Toljanary de ny filazana mandrakariva ny amin'ny hoe ampy zay tsekena ny fanakorotanana sy ny sisa sy ny sisa. Everitsika fa ny fanazava-kevitra ny Tandriamatorakoto Vaorivo teo zay izy ireo tao anatin'ny collectif de candidat ary ny etat-major politika niaraka tamin'izany collectif de candidat izany dia tsara toerana mamaly amin'ny adevitra momba ny fanakorotanana. Saingina izany najantsika rehefa mahita Nkajarakoto Manantsoa ny zava-misy taoriana ny fifidianana de tsy afahantsika mihitsy mahita trangan-javatra misy hoe nisy fanakorotanana ve teto Madagasikara Nkajarakoto Manantsoa. Raha fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra ny vita ny fifidianana, tsy ohatra ny tranga nisy tany Afrika Nkajy Sira Toljanary nisy teto Madagasikara. Hoe ny apitsoniny, ny afaka apitsoniny, ny herin'ny andron'iny de efa nidina an-dalambe nanao contestation, nanao protestation reo mpanohatra an'le fifidianana. Tsy nahiditsika Nkajy. Ny talohan'izay no nisy ny hetsika fotsy zay mbola nambara ny collectif de candidat fa hetsika mpilaminana dia be ary nysorohana mihitsy aza ny teo anivon'ilay collectif de candidat nysoroka misy ny amin'ny hoe ny tsisiny mety fanararotana maro samihafa de nadika sy nambara misy ny amin'ny hoe ohatrany tsy de tena metimety loatra le pacifika le entin'le collectif de candidat kanefa ny safidy eo anatin'izay pacifisme zay ny collectif de candidat. Ka nany kabary teny ambony pick-up aza fa rehefa tonga mitandro filaminana de nanatsahatra ny kabary ny collectif de candidat. Na tonga teny Nkanja ary ny collectif de candidat fa rehefa nisy tension manahirana dia tsy mivoaka tao anaty fiarakodia mba hisoroana an'izay mety ho lafin-javatra hafa nisy eo.
ary na tsy mivoaka tao anaty fiarakodia aza de nahitan'izy ireo loza izany tamin'ny alalina ny fanapotehana ny fananan'izy ireo fa zao mbola tao anatin'le foto-kevitra foana hoe mizotra mpilaminana ny etsika fa tao arina fa 9 ny volana novambra de zao tsy nahititsika collectif de candidat tsy nahititsika ny avy amin'ny état-major politika inkajarakoa to manatsoa Siratolo-Janahary fidinana andalambe na fiatsona ny aminy hoe dia tsy antso zay ny voaka malagasy hanohitraniny ary hanao hetsika isapoko tany na isaky ny commune na isaky ny districta na isaky ny faritra satria zany nandrasany rehetra enikajy Siratolo-Janahary ny aminy hoe hanaiky sa tsy hanaiky ny fifidianana fa fanambarana ny nataony ny collectif de candidat fanambarana ihany koa nataon'ireo vondrokery samihafa ka reny nefa everitsika fa lojika ao anatin'ny endriky ny liberté d'expression ao anatin'ny démocratie mariny reny ary tsy mbola mivoana ao anatin'le zotra mpifidianana mialoha mandritra ary ao ariny ny fifidianana ary everitsika fa lojika ihany koa ny faneho-kevitra samihafa satria nisy olona ihany koa ny sehatra tao anatin'ny fifidianana ka raha nisy olona sehatra tao anatin'ny fifidianana enikajy ka mametraka requête na ihany koa miantso candidat zay niatrika fifidianana farany teo mba hiroso landalina bebe kokoa hitondra andreo profo samihafa de veritsika fa normal zany satria iza moa no omeny lalàna andraikitra ahafahana mitaraina am'izay verina fa hitondrana an'ireo taraina maro samihafa nandritra ny fifidianana iny de ny eo anivon'ny seni sy ny eo anivon'ny ACC seni sy ny ACC zany no omeny lalàna andraikitra hitarainana ny am'ireo zavatra everina fa tsy aradrarina tsy ara-dalàna tsy mifanaraka ny tena zotra mpifidianana takiny lalàna nandritra ny fifidianana ny tanterahana tamin'ny 9 volana novambra de eo am-piandrasana tokoa am'izao fotoana zao satria raha ny fantatsika enikajy dia nisy tamin'ny candidat zay ny antsehatra tamin'ny fifidianana tamin'ny 9 volana novambra dia nametraka requête anisan'izany larina 17 ka raha misy zany adevitra am'izao fotoana zao miresaka ny aminy hoe zay de manana requête izay de zao ny fomba fijerinay de zao lojika nadevitra zany zay verina fa ao anatin'lay hoe information makany an'lay golona zay natsony izy ireo hametraka ny safidiny tany aminy fa iverina fa information ihany koa zany ho an'ny olo-pirenena rehetra na ny fidy na tsy ny fidy nandritra ny fifidianana iny de eo mila vahana tsara hoe tsika enikajany aminy hoe aizany tsindry aizany fanakorotanana satria amin'ny vampotona ohatran'izao no betsaka ny vaovao mandehabe de nitady avitsika zany tsy ny zavatra mila apetraka mazava tsara de zao hoe mila manana an'izay accès à l'information zay ny vaoaka malagasy zany angeny ny ambarany lalam-panolohany nandiny 10 hoe zany ny ambarany lalam-panolohany nandiny 120 hoe ny fahafahana mahazo vaovao ary isika de miresaka hoe tsy ampy raha ohatra fahafahana mahazo vaovao fotsiny fa mahazo vaovao maro lafy zany hoe vaovao avy any amin'ny ankilany avy any amin'ny andaniny any ampovoana ka tsika zao raha nandray fanapaha-kevitra hoe alefatsika mihitsy aloha ny anevon'ny fitandrona filaminana ambony be de ozy tsika hoe mananjokoa ny vaoaka malagasy ahafantatra ny hevitry ny mpitandro ny filaminana any fikajina ny filaminana eto Madagasikara am'izay fomba fijerin'izy ireo ihany koa hikajina ny filaminana eo ampiandrasana an'izay faneho-kevitra sy didy avoaka ny fitsaranavo momba ny lalam-pandroenay zany fa tsy misakana akory zany ny aminy hoe nisy olona nametraka requête dia tokony anazava ny vaoaka malagasy ny fomba fijerin'izy ireo nisy olona nametraka taratasy fitarainana tany amin'ny seni momba ny confrontation misy olona niantsehatra tamin'ny fifidianana ka na napiditra hélicoptère izy ireo de tsy hafanetsika ny hélicoptèrany mba tena ho ampiasaina araka ny tokony izy ary raha tokony ho averina any amin'ny toerana ny angany ray le hélicoptère de tsy tafaverina araka ny tokony izy fa misy ny sotasota maro samihafa ary nanapiditra t-shirt azy izy ireo de tsy afaka nampiasa ny t-shirt amin'ny tena tokony ho izy
de veritsika fa lotsika na faneho-kevitra zany na de vita aza amin'ny fividianana satria information mila ilay ny vaoaka malagasy izany. Eo am'izay lafinjavatra ihany tiatsika mbala enkajany amin'ny hoe ny fahazona vaovao maro lafy de veritsika fa tsy tokony olana mihitsy ny eo amin'ny fomba fandraisana ny zava-misy am'izao fotoana izao. Raha izay fa faharoa enkaja misy zavatra veritsika fa tsy tongatonga ho azy eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara seran'izao tontolo izao satria ho malitsika tena ena inona zavatra entsika na entsika fa amin'ny voalohan'ny volana desambra zany hoe raha pito zany no voatondro fa amoahany eo anivon'ny ACC ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena na tanterahana tamin'ny 21 volana novambra fa omaly antsika no na eno aniny fanambarana nataony ny fitandrona ny filaminana teo amin'ny setra nasionaly iny enkanja de nambaran'izy ireo ny amin'ny hoe ako iandro ampitonina aza korotanina ako izotra any amin'ny fandrosoana voaka malagasy fa omaly antsika namana enkanja de nahafantatra ny amin'ny hoe tsy latsaky ny dimy na enina any hoany raha ny vaovao maro samihafa mipariparitaka any ambadika any no mety ho de apetrahantsika ao anatin'ny baraingy-panontaniana no mety ho filoham-pirenena asaina ho avy amin'ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy zay filoham-pirenena ho lany eo karazam-baovao telo zany no voaraintsika nikajarakoto manatsoa Seratolo-Janahary omaly any de teo amin'ny lafiny serasera ve de ho tongatonga ho avy ny fizaram-baovao sala am'izany zany hoe tahoarina ny fiaonany collectif de candidats tamin'ny communauté internationale ka nivoahan'ny adevitra maro samihafa hoe nanome proposition na volavolan-kevitra ny andaminana ny raharam-pirenena ny collectif de candidats tahoarina ny faneho-kevitra nataon'ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny ray aman-dreny ara-poko ny amin'ny fomba fijerin'izy ireo ny amin'ny hoe tena sarotra aminay ny anaika niny fifidianana ny tanterahana tamin'ny 21 volana novambra iny ary tahoarina ny fahatapera ny vanim-potoana ny fahafito amin'ny 20 volana novambra tamin'ny 20 ny amin'ny hametrahana reo rekety eny anivon'ny fitsarana avo malalam-pandrenana no nitrangany zany rehetrarehetra zany fa inona tokoa moa ny ambarany lalàna enkanja sy Seratolo-Janahary ny amin'ny fahamoahana vokatra ofisialy de mazava tsara fa 10 andro ao arinany ny fahamoahana vokatra vondromaika eny anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana no tokony hamoaka izany fitsarana avo malalam-pandrenana karaha tamin'ny sabotsy zany enkanja no namoaka vokatra vonjomaika ny CENI mbola misy rekety anefa eo anivon'ny ACC ary misy adevitra maro be mandeha am'izao fotoana izao ny adevitry ny confrontation ny adevitry ny hoe disqualification annulation de voix ny candidat numéro 3 annulation scrutin sy rekety maro samihafa zay napetraky ireo candidat ary mbola misy faneho-kevitra zay nentina teny anivon'ny ACC nataon'ny ray aman-dreny ara-drazana samihafa na dia manahirana azy eo anatrihan'ny lalàna ny hoe manana pouvoir fahefana afaka manao saisine ny ACC ve ray aman-dreny ara-drazana satria ny ambaran'ny lalàna manko de zao ny anivon'ny collectivité territoriale décentralisée lehibe n'androm-panjakana ny ampahany vitsivitsy amin'ny rosolom-bava-bahoaka zany nambaran'ny lalam-pandrenana anahy zany natr' zany eo amin'ny fomba fifampitondrana lehibe de lehibe ihany ny fijoroana ray aman-dreny eto amin'ny firenena de gaga sy talanjona ihany aloha zany tsika ny amin'ny hoe fa maninona ny tsy maintsy niazakazahana ho avoaka le voaka-pifidianana amin'ny fotoana zay mbola tokony hiainona tsara sy handinihana tsara an'ireo valiny lay rekety de misy zavatra tsaroantsika enkajy rakoto manatsoa tsaroantsika enkajy an'lay vary mangatsika be teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana ary tamin'ny fandarantsika tamin'ny angaredontsika de efa anjery an'ireo dossier ana instance samihafa teo anivony zany sitin'ny ACC zany de ta ohatra ny hoe mbola nametraka rekety teo anivon'ny ACC ny filohan'ny anteny meran-dolona teo aloha
ta ohatra ny hoe misy olo-mamboaka 7 nametraka requête teo anivon'ny ACC miresaka indrindra le convocation nlay session ordinaire teo anivon'ny Sénat zay verian'izy ireo fa tsy mifanaraka ny lalam-pandroenana ka tokony ho jerevany ACC ireny nandrasana enikajarakoto manatsoa fa fandehonkevitra ny amin'ny hoe manaiga sy manaiky ny amin'ny fivoriana nataony teo anivon'ny antenimerandolona ary ny fametrahana filohan'ny antenimerandolona vaovao no tonga tampokaviana nanahirana zany a zany hoe any amin'ny raharaha zay andrasana fitsarana zany fa nihokevitra eo anivon'ny ACC tsy arak'izay no raharaha nyvoaka fa raharaha zay mety maome tombony kokoa am'lay fanamafisana an'le faefam-panjakana am'lay fanapahan-kevitry ny raisin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ny am'izay fisinina fividianana teo anivon'ny antenimeran-doolona zay ohatra no nivoaka na ihany ko anisany nahazo rarina ho an'ny fankatoavana de eo le mahatonga atsika hiadevitra hoe raha mbola misy requête mandeha eo anivon'ny ACC nefa raisitsiko zava-dehibe reto adevitra retraretrareto zay tokony handiniana am rariny sitsy ny ara-pitoniana mihitsiny ho an'izy Sivimenadaza iraritsika mihitsy ny azo tolo-kevitra tsara amin'Andriamanitra ary tiatsika be mihitsy le fanapahan-kevitra am'le fanambarana nataon'ny mpitandro filaminana teo enikajany am'le amin'ny vokatra mahafapo tena zay tokoa ingeny andrasany rehetra vokatra mahafapo avoakan'ny ACC nafinahitra ihany ny voambolana iny enikaja fa zao mahafapo an'iza le vokatra ka zay vokatra mahafapo ny tenen'ny fitandrona amin'ny filaminana zay zany de tokony vokatra mahafapo zay tokony hitondra filaminana eto Madagasikara fa tsy vokatra mahafapo zay a mety ame fahafapoany ny hafa zay fa nahazo hafapo mihoatra ny fahafapo zay a tsy nieritreretin'ny vahoaka malagasy sy ny mpanao politika maro teto Madagasikara nandritry n'izay volana vitsivitsy zay aingany ka tena vokatra mahafapo hitondra filaminana ny voakeo satria zany no fanindrindretra ny amin'ny hoe ray aman-dreny na inona adevitra momba ny nipetrahany ireo mpikambana eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina am'izany andraikiny zany de veritsika fa ray aman-dreny ny eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana any amin'izy ireo zany le fomba fitenin'ny tanora hoe baolina farany any amin'izy ireo zany lay tena masony zao tontolo zao any amin'izy ireo zany lay tena hifatohany ny adevitra ka mba hanitsinina mibiloka hanarenana n'lay vilany ny tonginana ary ahafahana mamoaka ao anatin'ny varavarambe le adevitra tsy voavata ao anatin'ny varavarakely teo aloha ka raha misy ireo rekety zay tokony andaminana fotoana ny handinihana sy hitsarana azy de misy manatentsika fa tena hitsara sy hijery andrariny ny aminy zay tena tombontso ny vahoaka malagasy izay reo mpitsara ireo ary veritsika fa mba olombelona afaka mandinika sy misaina tsara ny aminy hoe tena amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy zay ny ho tsara zany raha teo mifanindrindretra satria ny didy avoaka amin'ny fitsarana enikajy rakoto manatsoa sy Ratolo-Janahary de au nom du peuple malagasy dikan'izay zany lay hoe valim-pifidianana mahafapo de hitondra filaminana ho an'ny rehetra ka tsy hamezana tombony na hamezana inona moa zany tombon-dahany manokana ho an'ny hafa sy hanomezana zay mety hoe efa tahaka ny nisy teo aloha tsy aradrariny tsy famezana araka n'izay tokony ho ara-dalàna takina ho an'ireo zay nitaky izany fanindriny zany ary veritsika zany fa ao anatiny lotsika nahdevitra tsara inikajy fa na izany naty zany de talanjo ana sy gaga ihany ndraindray mieritreritra an'le hoe ary dia efa mimakomana ho an'ny fametrahana am'izay filoha vaovaolany io raha ny fanambarana atao fitandromana amin'ny filaminana de eo le manahirana antsika ka raha ohatra zany ny ACC ka milaza fa tsisy nandresy tamin'ny fihodinana voalohany vokatry ny fitsarana nataon'izy ireo dikan'izay zany
enkajarakoto manatso taonina vaovao indray ny misy eto atreto zany aloha tsisy afaka am'teny vonjy mainka mivokatra navoaka ny seny ny amin'ny hoe misy olona iray nahazapaham-bato be indrindra fa ny ACC ny tena mamoaka mivokatra ofisialy ary misy fitaraina maro samihafa tonga ny ACC nisy faneho-kevitra maro be tonga ny amin'ny ACC zay tokony ho ampiasain'ny ACC reny élément d'information sy reny requête tonga ny amin'ny ACC reny de veritsika zany inkatsa fa tsy mbola misy afaka miteny am'izao fotoana itenenantsika zao fa afaka mibitaka ho mandresy samy fiodinana voalohany ratsy ny ACC ny mamoaka azy de za zany isika hoe ny efa fanombanana sahatra fa efa voafariparitra ny fotoana anaovana ny investiteur sy ny sisa de ositsika to lasa lokoso zany midika ve zany fa efa mahafantatra mivokatra ho avoakan'ny ACC ny hafa sy ny sasany any ambadika any zay manko le manahirana n'le raha tahaka izao ary na isika mitondra anatin'le fanadihadiana ara lasa ohatry ny sako diavatra sy sadaikatra ihany tsika ny amin'ny hoe tena ahoana ary zany de ohatrany hoe voatonontonona foana le androm-panjakana le fa androm-panjakana teny everitsika fa loloavina tapony loha zany ary isika moa hatram'izay de mametraka foana hoe ny andraikitry ny vahoaka sy ny fitandrona amin'ny filaminana ihany koa de tokony ny akatoa ny androm-panjakana kanefa de heverina ihany koa fa zava-dehibe ny lalàna omeny lalam-panorenana ary zava-dehibe ihany koa lay droit civil sy politique pacte international sy ny avy Madagasikara ny amin'ny fahafahany rehetra maneho hevitra sy ny fahafahany rehetra mijoro arak'izay fomba fijerin'izay ka tsy fahadisona mihitsy ny faneho-kevitra sy ny fanadihadiana raha ohatritsika zany ka milaza am'izao fotoana zao hoe tsy mbola misy afaka mitompo teny fatratra fa mahalala mivokatra voakan'ny ACC ho an'ny rapitso ary na misy fanombanana anaovana fotoana investiture ary de veritsika fa lasa loha zany de miverina amin'ny tantaranisy enikajy tsaroko tsara enikajy ny atrehana fifidianana nisy teto Madagasikara na fifidianana ny 777 zany na fifidianana ny 2 zany na fifidianana tany amin'ny 7 na fifidianana 412 fa nisy foana mifaneho-kevitra enikatsa nisy foana ny adevitra ary tsy nampaninona n'Andriamatoa Boto Victor zany filohan'ny ACC teo aloha atsaitsika zany ray aman-dreny zany tompoko mialatsiny manonona ny anarana tsy nampaninona n'Andrianjafy George Thomas ny faneho-kevitra raha ohatra ka nisy ny faneho-kevitra mifandraika anivon'ny ACC natao andalo anatin'ny adevitra zany satria processus électoral ny atao hoe fifidianana sotra-pifidianana le izy mialoha mandritra ary aorina donc zany tsy maintsy misy ny adevitra na contestation na protestation zany hoe na fakatoavana na tsy fakatoavana na ihany koa fanoherana voka-pifidianana tsy nampaninona raha politika zany fa tsy nametraka problema ho an'ny filohan'ny ACC sy ireo mpiaradia aminy na ny filohan'ny ACC Andriamatoa Boto Victor teo aloha mialatsiny io manonona anarana tsy nametraka problema na n'Andriamatoa Ndrinjafy George Thomas nanahirana raha tamin'ny vanim-potoanan'ny 20 tsy nametraka problema taty aorina an'Andriamatoa Rajaona ary Vonjy Jean Michel zany filohan'ny ACC reo filohan'ny ACC teo aloha reo nitenentsika mifandimby reto zanaka mantsy de izy ary zany mialatsy indrindra mbola afaka tenentsika lavidavitra kokoa an'izay Andriamatoa Rakotomanga Nanono re mialatsy ny tompoko fanononana anarana zany de apetratsika mazava tsara zany ny amin'ny hoe fakatoavatsika reo ray aman-dreny reo fa tsy fanaovana tsinitsinina ary zay nanaovana fialatsiny indrindra rehefa manonona anarana olon-dehibe ohatran'ireny satria navita lehibe teto amin'ny firenena ihany koa zany fa ho an'ireo efa nelo lalana no demandry dia itoetra amboninahitra ny fanahan'izy ireo fa tsaroana mandrakariva zany ny amin'ny hoe nisy tsara vitan'izy ireo teto amin'ity firenena ity fa nandaminy reny olo reny nasalotra aza ny lalana teto Madagasikara eny natamin'ny Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa aza de mbola mandehandeha milamina tsara ny daholo ny rehetrarehetra dia zay aza atao tsara no mitondra fanambarana aza atao tsara ny mitondra adevitra tsy fanakorontanana fa tsy fanakorontanana zany tsy isy asakana an'izany adevitra mihitsy ary tsy isy ametraka an'izany endrika fanakorontanana
satria afaka manao ny asany ara-dalàna ny ataon'ny mpitandro ny filaminana de miaro ary manamafy ny fitandrona ny androm-panjakana zany angeny ny andraikitry ny fitandrona ny filaminana e indrindrandrindra mivampotoana zay ahafahana amoahana vokatra goavam-be tahaka zao tsy anjarany ny manao préparation psychologique ka justement ho an'ny olona amin'ny resaka le izy mako zany enkaja de ohatrany hoe indrindrandrindra le filazany hoe aroavy atomatsy ny anina orinany fametrahana zay filoany eo de ohatrany hoe efa fantatry ny rehetra ve sy ny fantatry ny sasany ny vokatra ambarany ny asese za manko manahirana kely any zavatra tokony everitsika zany fanandrasana tamin'iny de hoe tompoko miantso mivoaka malagasy ho tontsara eo ampiandrasana voka-pifidianana izay de mametoky fa dia ezaka hanamafy ny fiarovana ny androm-panjakana amin'ny alala ny toerana sy ireo olona ho aminy zava-dehibe zany inkatsa de mamiantoka mivoaka malagasy zay anao ny asany andavanandro anatina fitoniana fa ndraindray ary zay le manahirana ali satria nisy nametraka fanontaniantsika hoe ohatra ny randray ohatra misy faneo kevitra kely ihany kely o ia satria manahirana ny resaka zavatra betsaka sy ny amin'ny hoe tena efa miandro mifandrosoana sy ny sisa eny izy moa tsy manantena an'izany manantena an'izany tena manantena an'izany rehetra manantena an'izany rehetra eny tompoko satria mifandritsika zany a dia engane mba tena tsy ho any arina ny Soudan du Sud antsontsika e satria zany ny fivoahan'ny vokatra am'izao fotoana zao a dia Soudan du Sud sisa no ao arinantsika ny tsy mahatonga atsika ao anatin'le firenena gisitra indrindra eran-tany amin'ny fahantrana gidany gidany o zay nkatsa malahelo ihany maneo an'izany hevitra zany nkatsa tena tsy hitako ny fomba hitenenana an'le izy satria tena voatotoana ihany tena zany contradiction grave be le izy manko satria ohatrany hoe zany ve sisany toerana misy a Madagasikara am'izao fotoana zao le Madagasikara tena voafaky maly misy an'le hoe misy fiarakodia raitra be 1,260 millions d'ariary mandendeha eto an-tanàna Mercedes hika farany tena tsy haiko tsara le izy fa le na moso maro motramotraka le fiarakodiako de lafo vidy be ohatran'izany de indraindray ohatran'ny kiviany ianao nefa etsakaiketsy a misy fenim-pangataka marobe de Soudan du Sud sisa mibahana ny lalantsika tsy ahatonga atsika isika no farany indrindra gisitra gidany amin'ny firenena mantra atia eto ambonin'ny tany de gaga koa enikatsa fa toatra misy fanadihadiana mandeha ny hoe tafiditra ao anatin'le firenena nona resantsika mihitsy nona eran-tany koa alohan'ny farany voaka malagasy tena manahirana re olona le izy a manahirana tena manahirana le izy fa nazanona zany aza de tena hoy sika hoe tena andraikitry ny rehetra no mitondra fitoniana ka everitsika zany fa mba ho lavitry n'le fampiororana ava le vahoaka malagasy omeo vaolana le vahoaka malagasy ahafa amin'ny tena mandeha any amin'le lala amin'ny fandrosoana raha miresaka Liberia zany inge fatatsika ny tantarany Samuel Doe Prince Johnson na tantarany mbola misy anankiray zay efa ndraso aloha efa raha ny Samuel Doe inge netana tamin'ny Borety filoham-pirenena ny andahana sofiny tantara goavambe inge tany Liberia tamin'ny 470 izy zay nikazarako tomanatso e ny fanindranindran-dalana tamin'ny raharandro andà reny Prince Johnson de Samuel Doe dia mbola misy Charles Taylor voilà fa tanja be na ohatrany tsy mety zany teneniko zany fa enjana be no mitondrana niendriky ny fanovana tao Liberia ary am'izao fotoana zao mbola tsy azo lazainy milamina de eo ary i George Weah satria taorinany zany adevitra rehetrarehetra zany de tsy maintsy namoaka ny Helena Johnson ny tany Liberia andamy mandrara de dialogue na ahafahana nikariko an'izany dialogue politika mba isin'ny paix sy stabilité ary ahafahana manao développement haitsika eto moa zany saiko hoe impiry miantso dialogue tsika sy mitady an'le hoe concertation
politique inclusif ohatra mbola tsy mety mahita tsika enikatsa fa zany mba tena faniritsika de zany ny tena andraikitra lehibe ho raisindreo heverina fa manana fahefany eto amin'ny firenena aza atao fotsiny le hoe de tena varibona tsindra nyty revi ty e fonifoninareo saminareo fotsiny lizy na hoe reviny tena any anatin'le ambamy vary be menaka ambany labasy ty torina indray zao mitira zay mbola tsy ninana de potipotika le firenena 9% ny fanao gazety vahiny efa ohatry ny noara mihitsy le 80% banque mondiale ny amin'ny hoe tena taux de pauvreté na manonona an'izany tsisy zavatra mahafinaritra mihitsy voatonony vava zany na resaka hanoanana indrindra eran-tany na ndresaka ideasa na ndresaka filahara mantra na ndresaka inona moa zany doing business tsisy mahafinaritra mihitsy de inona foana ary zany mba mahafinaritra de zavatra ihany an'le malagasy de fampirorona lava fampitahorana lava fandrangarangana fisamborana dia tsy ahafahana miseho mihitsiny ny amin'ny ty tena mba hevitra mba sao de mba tokony zay manko ny tadiavintsika misy teny zay ao anatin'ny soratra masina mahafinaritra faly fefa nalefako any aminao le izy a minao fa voarainy faly le izy fa misy teny zay ao anatin'ny soratra masinao zany fa mahafinaritra aly izy de zao ny ambarany eo anatin'le soratra masina ambara ananiko ely eo le fa aveo zany le izy fa tehiteny fotsiny zany ny amin'ny hoe saodia mba azo enona ihany ny feoan'ny olona ety ivelana ho anareo ao anaty fanjakana tahaka ny tokantrano zany io ao anaty tokantrano anareo fa ivelan'le tokantrano misy olona mandondona misy olona mikikika misy olona miantsoantso misy olona mitaraina misy olona mangataka de iteny ve ianareo fa manakorotana daholo reo olona ivelan'ny tokantranonareo reo fa sao de mba tokony voainareo kely le varavarankely ka mba tsikolovinareo hoe inona moa ny zavatra taraina an'reto olo reto inona moa ny angatahan'reto olo reto inona ny antsoantso kikika an'reo olo reo hoe ivelana sao de mba mahasoa atsika atao anaty trano reto de mba akaireziko amin'ity teny ty ianareo sambatra zay olona matahotra mandrakariva fa izay manamafonifony no idiran-doza oabolana 28-14 zany hoe oabolana toko fa 7-20 sambatra zay olona matahotra mandrakariva fa izay manamafonifony no idiran-doza ka ho anareo anaty trano hoe raha misy olona ty ivelany tranonareo mandondona mikika miantsoantso miantso vonjeo mitaraina mangataka mitalao mandoalika aza de mafo sokafo kely ihany varavarankely de mba tsy kilovy izy reo olo reo inona ny tarainany sokafo kely ihany varavarambe fa sao de sepotra koa nareo maniditra amy be loatra mba mivoa kely araky ny contexte any Emile Zola hoe aza varina ao anaty trano hoe fandao eny mandeha eny amin'ny fiarahamonina de mba elo ny feo samihafa fa sao sanatria ka any am'ireny feo samihafa reny no hitondra famonjena anareo fa sambatra zay olona afaka mihaino ny feony rehetra fa manahirana rehefa tonga ao anatin'le manidy fo tena hidiran-doza tokoa ane teny soratra masina zany sao de isy teny ray ny ambadika any hoe tena propos etry ny hafa mihitsy ny propos any Ravanira azafady tompoko fa na andinika lalina mihitsy a de tsy maintsy ny antsony rahalahy koa satria moa ny anay ny fiainana zany tsy maintsy mifototra foana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ka tsy maintsy makahery alohan'ny andeha ny anay moa mipovaka zany de ao anatin'ny baiboly ihany mipovaka pouvoir ozy ny ankizy zay tsy maintsy tsara mifantoka tsara mametraka amin'ny fiainana alohan'ny ivoaka ny trano miditra ao anaty fiarakodia sy sisa satria zay ny heverina sisa fa zava-dehibe am'izao fiainana zao de ny afahana matahotra an'Andriamanitra sy manaki-piainana amin'Andriamanitra ka mba tezaran'zany manontantena rehefa mivoaka ny trano mbola ho tafody sao matsara zay indrindra ka zay ny tsy maintsy embenany ary zay ny amba mahafinaritra am'le fianaran-janako miambina maraina manao vavaka fiembenana de mba miazakazaka vao maraina dada sao de tary zay mbola manao vavaka fiambenana mba mahafinaritra zany satria ahoana tokoa moa zao ny contexte ho didina ho zenykaja amy teny gasy zao ny zava-misy situation
ahoana ianao ny tsy ambona ka iny teny soratra masina iny tsy hoe pastera korontsika na presibitera na salam zany mialatsiny antsika fa mba heverina zany fatandrifon'ny fosiny sainy reny ary tena amin'ny alalany tena fitiava-tanindrazana fitiavana anareo zay heverina fa tompo-pahefana am'izao fotoana izao re tompoko mba sokafo kely mivaravara kely de mba tsy kilovy ihany ho an'le mitaraina ty velana le miantsoantso mametraka ny tanany ohatrin'izao le mandondona mivaravaranareo le miodikodina ny tranonareo hitady vaolana fa aza de hidina loatra ny trano aza de varina loatra misinanika mihinana cochon de lait mihinana an'le canard laqué mihinana an'le tena lapin be tsara tare be misy n'le géant tena manao zay tena rehefa mahafinaritra hoe vao miproclame provisoirement teo anivony seny de efa balina tsy fakahitana ny tany amin'ny 11 000 kilometre andrekaikionao zany ane zany de tena hoe aty amitsika indray fahefana de zao rosondray ny salege aza raharahina ny daholo zay volamena 49 kilo 73 kilo vatosoa natao tany anaty lavajavatra tany de tratra teny vato ny resaka fanondranana biby maro samihafa aza raharahina zay resaka zavatra manjavina any amin'ny birao zay resaka vola samihafa tsy hita zay skandalina rehetrarehetra sinsisa fa zao rosondray ny 5 taona manaraka tsy akitoditodika tsy akerikerika tsika ny tanàna baba miletra zay azo lerana mameno zay azo fenontsika de rehefa avy eo ndray afaka 5 taona inkajy matahotra inona no hitranga heritona ohatr'izao zany tsika samy andinika de samy ametraka fanontaniana ny délai de grâce manko mandrakariva eo amin'ny heritaona eo fa fomba moa zany le manome 100 andro ty enkajy hoe 100 andro indray hony fa ny antsika zany de zao omentsika tena bonus mihitsiny zany délai de grâce mihitsiny de amin'ny heritaona volana novembre rehetranyzao tsika samy antany efa vako ve le koveta mbola voatahiry tsara ao ve le koveta efa lamy ve le ray etsy ariary le telo etsy ariary efa ritra ve le menaka 1 litre nanahoana le vary 520 gony ho antantarina kely any zany anyerina any mba hahafahantsika manao maro-pandrefesana ny am'le hoe mbola nisy iovana ve efa noharatsika kely ve le filarana aloha zany sady niverina tena anyerina Soudan du Sud tsika asa aloha ary nanahoana le filazana ny aminy hoe anisan'ny firenena nona fin FIN eratantsika fa tsy FIN manahirana koa le izy enkazarakotomanatso ya tsy maintsy resahana moa zany satria ny lojika zany eo anatin'ny famakafakana tahaka an'izao fa ny razafy manatany de ny ezaka atao isan'andro san'andro ifampitaizana miaraka amin'ny olo-pirenena hoe ny raha politika re olona de mifamatotra amin'ny vola miditra isa-tokantrano ny atao hoe politika de mifamatotra amin'ny vary ray sotro miditra any ambava ny atao hoe politika de mifandroy sy mifandray amin'ny fahafahana mampiana-janaka ny atao hoe politika de io no mamaritra ny fiatsaran'ny kalitao-piainana ka hahafahanao mitsapitena araka ny tokony ho izy zany no atao hoe politika zany hoe mametraka rindran-damina ahafahanao mijery mahita maso amin'ny fomba azo tsapaitanana amin'ireo tondra refo samihafa ny atao hoe fiatsaran'ny kalitao-piainana de manetsetra fotsiny tsika fa ny razafy manantany rehefa maheno ny amin'ny hoe efa tena miakatra be mihitsy ry zareo ao Afrika ao fa mitombo ny isan'ny firenena zay miroso amin'ny fizakantena ara-toe-karena satria efa mamokatra ny solika ilaina amin'izao fotoana zao de manongy teny ianao satria ny fionana tamina tompona andraikitra politika nataotsika mpanao gazety de efa nanehoana tompona andraikitra politika anankiray zay sary fa tsika de manana loharanona solika amin'ny boiboky eto Madagasikara zany hoe efa eo amin'ny surface ao zany de miboiboky de tsetsetra fotsiny tsika manetsetra tena mitsetsetra ary malahelo rehefa mahita hoe fa maninona ny ery rehetra eto amintsika tsy afantokany amin'ny ahoana ny anerenany zay rehetra manam-pahefana
tena andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, andeha amin'ny lalan'ny ara-dalàna ka tonga ny arem-pirenena isy fiatraikany any amin'le fiainako amin'ny andavanandro. Maninony tsika tsy mahavita amin'ny teny manoloana n'izay manam-pahefanany amin'ny hoe zahay de arofanina, ndao ianareo amin'izay fahefana nomena anareo hoeto le firenena ka ny zavatra rehetra tombony Madagasikara ny Madagasikara de hoeto tsy tantano tonga n'le fiatsaram-piainana. Zay ane le antony hoe io ady atao mba isin'ny fifidianana madio, isin'ny fifampianon'ny samy malagasy io ane ka mifamatotra amin'ny fiainatsika amin'ny andavanandro fa adosoana goavam-be. Ary tena fanaovana tsinitsinina amin'ny malagasy ilay hoe tsy misy idiran'ny fiainanareo ndra raha politika fa mionona ihany amin'izay hita androany sy raha pitso. Omaly nisy profesora manana maizy azy tafaresaka tamin'ny tena de namaritra izy hoe ho an'ny manam-pahalalana hoy izy écoutez c'est s'enrichir. Zany voambolana zany zay hoe fa betsaka ihany ny eno fa mahafinaritra ihany keo no maheno an'izany satria zay zany ny manam-panasy ny manan-tsaina hoe mba ny miaino dia mampitombo ihany keo ny fahalalanao ary tsy fahavoazana ho anao no miaino. De le fifampianona angeny resahantsika teto hoe mba voakatsika kely namana teknisianina ilay indice mondial miresaka ny hoe indice de la fin dans le monde zany zay nalefako tany tany teo a mba iresahantsika zany hoe toy ny ahoana moa zany le réalité misy eto Madagasikara ary toy ny ahoana ny tokony hanaitra atsika mianakavy. De io izy io hitatsika eo tamin'ny taona 2024 Madagasikara dia fahasivy-ambin'ny-folo-ambizato tamin'ny firenena 120 eo amin'ny mari-pandrefesana zany a resahana amin'ilay antsoina hoe indice mondial de la fin na nitony refy eran-tany andrefesana ny anoanana. De lazainy io fa nitaremarika azosika tamin'izany de 7 dia tamin'ity taona ity ity nosy Madagasikara ity a dia any amin'ny faha-efatra amby roapolo am'ireo firenena 520 nanaovana fandrefesana ary niemitra ilay izy lasa 120 zany a ny indice azotsika ny noty azotsika tahaka an'izao le taremarike, tahaka an'izao zany ny ataotsika hoe fijeriny zao tontolo zao an'izany atao hoe fandrosoana eto Madagasikara zany. Azo tsaraina amin'ny olona mandendeha io zany nikaja de reo olona mandendeha reo nono mbola janontsika eo ihany ny le sary mba ho hitany any atokantrano any namana teknisiana zay mihitsy faniry no azotsika andraisana azy azaventsika amin'ny fomba tsotra mantsy le izy hoe toy ny ahoana zany a ny zava-mitranga eto amin'ny firenena. Raha misy olona zato mandehandeha zany raha ohatra ka zay fomba tsotra iresantsika azy farafahakeliny tena misy nona fa diranovanao 120 ny akoatran'izay zany ny zarara mihinana ny satria 5 mantsy le échelle 5 le izy zay manko ny tsara avoaka kely azaventsika misy ny hoe faible tanteraka, misy ny hoe modéré eo zany, misy ny hoe grave any hoe tena le anoanana zany efa tena enjana, misy ny hoe alarmant zany hoe tena efa mbola manaitra fotsiny mbola tena enjana, ary misy ny amin'ny hoe extrêmement grave reo zany le laharana 5 ny anoanana zany ny refesana na ao anatiny eo. De rehefa natambatra hoe aizany zarara mihinan-kanina, aizany tsy mihinan-kanina ihany, aizany efa tena vobe mihitsy, aizany efa mbola manaitaitra alarmataitra sy ny sisa de aizany le tena efa tena hoe tena extrêmement grave de firenena ray sisa no ratsy notonotsika amin'ny resaka anoanana. Zany zavatra zany tsy tokony hidedahana na irehareana fa champion amin'ny industrialisation na champion amin'ny nutrition na tahaka an'izany fa izao tontolo zao no mandrefy ny zava-misy isaky ny firenena ary programme ny firenena mikambana izy io zany hoe tsisy nininona fironona zany de itsika zany miteny hoe raha mbola tsy mazava sy tsy milamina ny politika mpanjakana momba ny resaka famokarana, fambolena, fiompiana, fanodinana vokatra, famoronana asa dia tsy afaka tsika ny teny na irehare ilazany amin'ny hoe mandroso Madagasikara de izany rehetrarehetra zany de mifamatotra amin'ny hoe vina hitondrana n'ilay firenena. Ny vina dia ny mpitondrana no mitarika azy, mametraka azy hifanarahana amin'ny vahoaka amin'ilay fifidianana zay atao satria ny olo-pirenena, ny mpanao politika, mitarika politika dia samy manana vina apetrany daholo hoe tiany any vina, tiany
tiany any nanana an'izany daholo reo mpanao politika rehetra nyrotsaka hofidiana ifaninana fifidianana jereo tsara ilay fifandraisan'le anoanana sy ilay resaka fifidianana fa tena mifamatotra io satria ny ady amin'ny anoanana de miainga amin'ny politika mpanjakana de le filoha lany no mitondra azy zany hoe raha ohatra zany tsika ka manaonao foana na tsy mifidy araka ny tokony ho izy raha diso safidy any amin'ny resaka politika mpanjakana hitondrana an'le firenena dia ny fitotonganany zay lafiny resaka hanina fotsiny zany resahantsika eto any moa misy ny hoe hatramin'ny resaka calcium any anaty raha calcium ho an'ny olona ray refesina eno resaka calorie refesina be de be zany ny antsiprian'io fa io izy io hitantsika io tena mifamatotra mihitsy any amin'le hoe politika mpanjakana mifamatotra any amin'le fifidianana madio ilay vary sy lay sakafo miditra any ambava fita izana ataotsika hoe tsy maintsy apetraka zany sy raha tolo-janahary ho fantatry ny rehetra satria ao anatin'ny hodidina amin'ny fiarahamonina ara-politika zany ny mpanao politika mety manana ny tombotsoa manokana na izay verina fa zay moa no ny antom-pisian'ny mpanao politika ny antom-pisian'ny mpanao politika de hitondra ny vinana de andrombaka ny fahefana de ametraka eo anolohan'ny vahoaka hoe zao ny hitondrana azy fa itsika mampanao gazety de tsy maintsy mifangary fitaizana ihany ko sy fampahafantarina izay farafahakeliny toka mba ho takatsy ny rehetra amin'ny tiraraha-pireneny ity ny famakafakana izay entitsika zany ami'tranga tahaka izao ny malasa ny saina mantsy zokobe nikaja de le hoe eto amina firenena misy tatsa tsy teny hoe mpambolina mpiompy fataoko hoe misy tatsa mihoatra ny 800 no lazaina fa nona tahaka ny hoe raha ndray ohatra zany tsika zavatra hafa mihitsy fa marodre fotsiny moa zany hoe any a Japon zany ianao mahita hoe tsisy solosaina ohatra na tsisy zavatra hoe tsisy manana tsisy manana solosaina tsara tsony nefa ry zareo ny voalohany amin'ny famokarana zany ohatra fotsiny moa zany zay de ny eto amintsika ny arosy ho an'ny vahoaka de varomora vatotsinjo tosika fameno zany hoe tsy any amin'le tena fototrolana no vova fa le ho an'ny androany fotsiny zany hoe ay nona be nareo malagasy andao ho an'ny ity androany ity de omena hanina be nareo voky mety voky hatrany atendakely tokoa androany ihany tonga ny rapitso verina eo amin'le fanoanana ihany ny anoanana tompoko dia marodrefy mitomba anezaka mandavataona ary lavitra kokoa fa tsy mijanona eo amin'le androany sy rapitso ihany zany hoe io no marodrefy ny fandrosoana aloha voalohany indrindra hoe misakafo araka ny tokony izy ny vahoaka voko no afaka mamokatra rehefa tsy misakafo ny vahoaka rehefa marefo ny vahoaka rehefa nona ny vahoaka tsy afaka ny amokatra zany ary zany mety heverintsika hoe tsisy ifandraisany amin'ny tsy fandriam-panemana fa tena misy idira ny tompoko zany satria ny vahoaka rehefa nona mitady zavatra hoanina izy de inona nataony na izy manambaka ny hafa na izy mambotry ny hafa de eto isika mianakavy mifanararoatra eto ary tsy mahagaga raha to ka nisy ny tsy fanekena nataony vahoaka nambotra manjaka mahakasika ny resaka tanàna vaovao eto raha zao e raha mahita zany fa 80 isanjato ny malagasy izay tatsasy mpamboly mbola tsy mahavita mamelona malagasy ny voly misy eto amintsika de reniny raha nahita reny tsy adala zany malagasy teny ity tanina ity fambolena ivelomana ity tamin'ty taona ty nge nisy an'izany zavatra zany tsy tamin'ty taona ty fa tamin'ny taona lasa ndesy mihinana kapa isika eto Madagasikara moa zany raha mahita ny zava-misy zavatra araka zao sary hitatsika zao de io le nitenen'ny zoky enikaza raha koto manatso teo makasika le hoe isika zany eo am'le hoe alarmant raha ny am'izao fotoana zao ny tsaratsara indrindra zany le hoe faible zany hoe mihinana ihany fa kelikely zay zany ny tsara indrindra anatiny de le hoe modéré eo zay isa 10 ka hatramin'ny 7 de ny 20 ka hatramin'ny 4 no atsona hoe tsy nety le ohatra ny raisoko anankiray teo fa tia gravy zany hoe efa enjana zany ny 5 hatramin'ny 7 de atsona hoe tena efa tandondomondoza alarmant ary ny mihoatra ny 5 zany tena extrêmement alarmant zany hoe tena efa tena zava-doza ny zavatra mitanga de aiza am'izay misy Madagasikara any amin'ilay miloko volomboasary asa mona fandrofiany-javatra ty loko ty fa engane mba fandrofiana fotsiny eo amin'ilay io république centrafricaine zany no
mbola aoriana mbola io ndray fahita ndray Burundi Soudan du Sud any amin'ny resaka hanina resaka hanina zany io mampalahelo ity oa le niresantsika ry zalahy le hoe le malagasy mivoaka maraina ane zany mialatsiny kely Siratolo Janary le hoe tena manapirofo tokoa le satria zao lasa mihinana paty ronjato sy rondasopo kely fotsiny le malagasy de composé zao zany tazoma eo zany le izy aloha eo aloha sareo zany ohatran'izao zany le tendance zany ty zany le hoe indice de la fin dans le monde zany a de jereo tsara ty ho a Madagasikara ty zany miiba zany tsika zao zany le tenentsika foana hoe manahirana be lay situation da jerentsika ny sary manaraka na mana technicien na ny anatina vanim-potoana manahirana be zany fa efa mba misy tsaratsara dia miaratsy indray zany a ny zava-misy eto amin'ny firenena zany am'izao fotoan'izao ty moa zany fomba fikajina ny maromaro ny sous alimentation a de ny resaka mortalité infantile zany a sous alimentation zany lay tranga zay tena manahira amin'ny resaka fisakafoanana tsy fahampitsakafo zany a ny mortalité fahafatesan'ny ankizy zany a de ny fahataran'ny fitombona ary ny fivelarana sy ny fivoarany ankizy zany reo zany jerena daholo zany amin'ny resaka lafiny arabatany io zany de tena jerentsika mihitsy zany io ty zany a eran-tany zany eto Madagasikara zany izy ty de azontsika verina am'izay na mana technicien le sary zany hoe ty am plateau ny zavatra mitranga tahaka an'izao zany zalahy dia tena mampiorikoditra mihitsy satria raha ohatra ka ny vely rano na ny programma samihafa zay nentina teto am'ty fireneny ty zany a de tokony efa tena nioarantsika lavitra de lavitra zany fa nefa dia tahaka ireny a ny kisarisary a zay misy alors sary an-tsaina hoe 5 isanjato ny ankizy de fa efapolo lasaka mahita manana olana amin'ny resaka fitombona zany souffre mihitsy izy a tena mijaly zany tena mijaly be mihitsy amin'ny resaka fitombona eto amitsika de ahitantsika taratra ao ny kalitao-piainany isa-tokantrano zay mantsy le tsy maintsy jerena tsara zany ak 5 heures fa le zafady a mifamatotra zany ny zaza mato izy izy a alohan'ny fahadimy taonany zaza enina faingo enina amy zato no maty alohan'ny dikan'izay zany na ny espérance de vie arany mieny sy lay hoe le resaka fahasalamana koa voadonan'io satria rehefa tsy ampy sakafo dikan'izay tsy ampy fanafody itsabo tena tsisy vitamine tsisy calcium ny anticorps zany tsy maraka enkajy de zay no mahatonga n'lay hoe ratsy zany nototsika de ireny anefa ho ambarako foana ny amin'ny hoe mifamatotra mihitsy amin'ny politika mpanjakana rehetra ny politika mpanjakana amin'ny fambolena ny politika mpanjakana amin'ny fiompiana ny politika mpanjakana amin'ny fampianarana ny politika mpanjakana amin'ny filaminana satria zany rehetrarehetra any de misy fetraiky amin'ny hoe fafahana amin'ny sakafo araka ny tokony izy fananana ny moyen zany na ny singa samihafa ampelantanana afahana amin'ny sakafo araka ny tokony izy de mbola resaka hanina fotsiny moa zany ny ara-tany fa be de be nytony refy resantsika nytony refy momba ny kolikoly resaka fandripahalemany ny resaka miodidina ny hoe toy ny ahoana ny fatahan'ny ankizy miditra ny tsekoly sy ny sisy fa iny zany tena hoe mifamatotra mihitsy amin'ny fiainan'ny tsirairay satria tsaroko lay fanenjehana mafy ny mpanao gazety zay ny resaka le finanana oditra ny resahany sy teo nanahirana be fa ireny zavatra notrangy reny dia tsy maintsy mi-influencer zany ny zavatra tahaka an'izao de averinay foana fa tena mifamatotra zany ary mifandray an'le antipijoroa ny collectif des candidats ny amin'ny hoe tena apetrao ny rafitra sy ny fomba anaovana fifidianana mba isian'ny mpitondra mivoaka amin'ny fifidianana ara-dalàna ny antony zay de ilay fitonina ara-politika hitarika firindrana raha toe-karena fa ny anton'izay ihany koa de ny fahafahan'ny mpitondra tena mba manao asa fampandrosoana satria ny asa fampandrosoana mifamatotra ny fambolena sy ny fiompiana ny fanodinana vokatra ary ny varotra tsy ahafaty antoka ny zanam-barotra Madagasikara zany hoe ampitomboana ny fandroanana entana noho ny fanafarana entana dia misy fetraikany amin'ny vola miditra isa-tokantrano ny fiatsaran'ny kalitao-piainan'ny malagasy ary dia hita taratra ny travail alongalainy zany mety tsy roa tsy telo taona tsy efataona tsy 5 taona fa tsy maintsy hita taratra ny fanombohana zany zay angeno nahatonga atsika mamerimberina ny amin'ny hoe na mbola ratsy aza ny atao hoe toerana nisy an'ny Madagasikara tamin'ny fitondrany filoha Marc Ravalomanana ohatra efa nisy taux de croissance 7,2 teto hoe de hitatsika tamin'izany ny amin'ny hoe na de mbola maro azany hoe mbola tsy de tena ampy sakafo ny olona fa efa nisy fihatsarany ny kalitaony ny
fisakafoanana Tam'izany hoan'ny fotoana olombelona teto amintsika fanana ny olona mamboly varina tao fa tsy fizarana zany hoe Antonio politika mpanjakana zany de efa nisonga tam'izany ninninona resahana momba ny hoe Fototra tamin'ny famokarana. politika sy ny olana zay nampidaraboka ny fitondrany marakaravalomanana tam'izany fotoana zany dia nisongo zany de ohatr' zany koa tamin'ny fitondrany filohera Jonary Mampiana efa mba niakatra io na tsy mbola tena nahavaolana aza satria de misy dingana samihafa zany hoe tsisy mitaky ny tonga lafatra zany fa ilay hoe fanaovana namana ny fotoana sy ilay fahafahana tena hoe manana optique manana ao anatin'ny projection zay misy zany de afaka manana fanantenana ianao hoe am'izao zany tokony efa mba me tsara am'izao zany kay tokony efa mba tahaka an'izao de zay ilay ambaratsika hoe tena tsy hitataratra mihitsy am'izao fotoana zao ny politika mpanjakana nampiarina teo rehefa tahaka an'ireny taremarika zay mivoaka tsy mamorona ninninitsika de miady foa manaintsika ny mba azotsika atao anatin'izany de ore olona izay rehetra manana fahefany izay rehetrarehetra manana ny atao hoe anjara zarandraikitra eo ampelantanany afaka manova zavatra eto amin'ity fireneny ity de mba samy ifampikolokolotsika ifampitaizaka hitondra ny rehetra aneriny rehetra izay tompony fanapaha-kevitra mba handeha am'izay lalana fanatsarana kalitao-piainan'ny vahoaka malagasy zay zay ange le antony fanirazafo manatany zay le antony anaovantsika le fandarana angaredona ka nijoroana rehefa nandalika io ndalana miatrika fifidianana ny vahoaka malagasy satria ny atsika de any le sosi ilay kalitao an'ny fiainany vahoaka malagasy ange ilay vahoaka malagasy tena tsika atao Tananarivo zany mety hoe tena na tsika nyreny vohatra any amin'ireny voaparitra samihafa mbola mety mihinan-kanina mety mahazo anatin'le 14% mahazo an'le jiro sy ny sisa sy ny fany ankoatran'izay de militsika mijery an'izany de be de be ny debat tokony nandeha tamin'iny fifidianana iny raha nadio le fifidianana raha ny ekeny rehetra le fifidianana mba ny andrandra debat d'idée tsika momba ny resaka décentralisation maromaro no nyresaka an'izany momba ny resaka politique amin'ny resaka agriculture amin'ny resaka élevage amin'ny resaka maîtrise de l'eau vulgarisation agricole zany débat nandrasana daholo zany satria fantatritsika fa tsisy miracle amin'ny resaka fandriam-pahalemana sy fampandrosoana fa tsy maintsy mandeha tsikelikely io rehefa mitombo nisan'ny asa de miena nisan'ny olona tsy anasa miena ho azy zany ny olona lasa manao ratsy de zany zavatra zany le politika mpanjakana mila jereny mila jereny zany de zany le débat d'idée nandrasana fa tsy tonga tam'izany akorytsika nge tamin'ny fifidianana farany teo hoe tsisy ady hevitra teto tsisy ny tsisy ady hevitra re nanao fampelezan-kevitra tsy nahenona an'izany firy vitsivitsy candidat citaine renena soloneko nanao fampelezan-kevitra nahinonao zao fa animation de manahirana be manahirana be ny zavatra tahaka an'izany fa de reny ny zava-misy misy fanitsiny reto etsika misy sary anakiroa samihafa any 2 décembre de 9 décembre namana technicianna momba ny hetsiky ny diaspora nalefa na ihany daholo izy de mba samy avoaka atsika eo satria misy namana zany avy any frantsany fa nirazafy manatany miantsoantsony amin'ny hoe aitio aitio kely le daty nambaranareo fa amin'ny 9 décembre zany fa ity le 2 décembre anyresahana ity zany dia conférence interpellation de nos compatriotes et de la communauté internationale. Ne soyez pas complices de ces élections frauduleuses, non crédibles, non inclusives à Madagascar. De ty zany atao any à Paris ty ataony ireo misolitena ny au niveau collectif des candidats zany ny RMDM diaspora ny au niveau collectif des candidats zany amin'ny 2 décembre zao zany io zany le toerana tsy voavaky ohatreto izy io fa tsy haiko fa niry vao avy nanamboatra solomaso mbola sy tena ao tsara mihitsy any ko esy mahasarotsarotro avakina izy fa any Frantsa zany ty zany le 2 décembre samihafa io sy le samihafa mihitsy ka samihafa mihitsy ty zany rue Brighton de Morveau zany à 75 013 Paris zany ireo zany ny ahitana azy reo ny mpikarakara dia reo ny au niveau collectif zany mpanaradiny collectif FTT ARB NTS MMM TIM APM MTS sy ny sisa zany ao anatin'io PST de ny RMDM diaspora ty zany le anankiray zany hoe ty zany ilay raha afakapitso ty zany 2 décembre ty de le anankiray indray namana technicianna ty indray zany ilay samedi 9 décembre fa 7 volana décembre ty am'ray eo amin'ny Trocadéro ty indray zany tsy ao anaty salle fa eo amin'ny place ny Trocadéro ty efa nisy nanitsy fa toto hoe 2 décembre angambany izay 9 décembre ty ka
9 décembre tsy niova zany tsy ty zany tsy niova ty ty le hoe collectif mijoro zany any ivelany ihany zany reo malagasy anivony diaspora zany no mitondra an'izany fanekevitra samihafa zany fanira zava de ny fahitana zavatra ohatr'izao ny ilaina satria tsy mitazapotsiny zany reo malagasy any ampitan-dranomasina ary tsika moa mahafantatra tsara inkeza fa na reo malagasy tsy ao Paris rery fa ny any Suisse ny any Canada ny any États-Unis Ottawa ihany koa nge misy malagasy mihetsika ny arivonjona ny any Montréal zao farany teo ihany koa zany de nietsika ry zareo marina fa mangatsika be any fa ny hafanana ara-politika mahita ny zava-misy aty an-tanindrazana dia tena mafana de mafana de misy le malagasy ovina moziny omaly sy afaka maly zao an'le hoe malagasy mikaondo momba no avy Madagasikara zany de mahafinaritra be mahita an'izany ohatran'izany ihany koa toy ny marsha mandeha ny Trocadéro tony sy ilay nambarantsika teo amin'le hoe anao interpellation zany hoe aza mitsikombakomba amin'izany fifidianana tena feno osoka sy maloto izany de zay ny tenentsika hoe zava-dehibe zany tsy mamela ho irery ny zava-misy eto an-tanindrazana ho an'ny vahoaka malagasy fa mitondra zay voatsirambin'ny tanana zany eo anatrehan'ny zava-misy eto anivon'ny firenena zay amin'ny akabeany zany fa mino isika zany fa mbola hivoatra ny vaovao maro samihafa satria tsika ihany koa de misy vaovao samihafa zay andrasantsika ihany koa zany tsy oela de miandry an'izay tsika ka ny anaovana fandaminana angamba no andrasantsika inkajarakoto manatsoa ny teny ihany teo Arifide Ramanandray be misy zavatra maharaikitra azy zay antony ara-pahasalamana ihany koa zany tsy maintsy nahafahana nandeha zany de tsy fantatro hoe ho tratra ny Arifide ve ny fotoana fa isika io zany mbola manao fandaminana ny amin'ny fotoana maro samihafa de rehefa aveo zany tsika ezaka ihany inkajarakoto manatsoa fa ianareo zahay le nangataka hoe tena alefaso ranga fa mahafinaritra be meno an'le débat iny mikasika ny Madagasikara le izy tsy hoe de atao hoe mety hoe fomba fijerena mpanao gazety manao ady hevitra ve de mety hoe mamelivelo mpitondra tsy ohatran'izany akory ny zavatra mety hoe afinaritra anay no andefa azy amintsika zany fa le alalin'le ady hevitra mihitsy no tena zava-dehibe mila trandrahantsika ao anatin'iny resaka débat tany ivelany nataona mpanao gazety afrikany reny manko zany atsapana ny aminy hoe tena maharaka ny zava-misy eto Madagasikara izao tontolo zao rehefa misy matetika zany no ahafahana marijefy eo amin'ny RFI ho antsika raha ohatra kapian'ny RFI de rehefa tafiditra ao anatin'le fandarany ho any Gomez le misy an'le midrantso ataribia ny firenenao zany de dikan'izay tena lina amin'ny zava-misy ao anatin'le firenena ray zany ny seritra resam-pirenena de misy an'le fidirina amin'ny antso an-tariby iny zany arakaraka manko zany zava-misy aty Afrika seran'izao tontolo zao no ametrahany ho any Gomez an'lay thème zany edikevitra de misy ihany koa lay chronique any Mamanina iny tena hafa mihitsy nitondrany Mamanina ny chronique ohatran'ny izy mirahira kely mihitsy miteny azy fa misy karazana teny kely samihafa momba atsipony Mamanina ao anatin'le izy République de Gondwana le Gondwana io manko zany io zany le saritany zao tontolo zao tany amin'ny firy million des années tany zany dia Gondwana ny etsona azy de aveo zany tsaratsara ka sinsisy de io name an'io saritany cher président ainy Mamanina mihitsy miresaka azy fa zao rehefa ihany koa zany ianao voaresaky les archives d'Afrique miaraka amin'ny Alain Foka ary misy fandaharana ady hevitra ihany koa entin'ny Alain Foka amin'ny RFI de tadiko zay fa tena mahaliana ny olona le firenenao ary fa ohatra rehefa tsy ao tsony tranona ohatran'ny Fenialy Alain Foka fa tena goavana mihitsy goavana ka zay le tiatsika tenena hoe kevitra be dia be mivoaka zay indrindra mila miaino zany tsika de maharaky mila miaino tsika de maharaka ka voaresaka foana Madagasikara de reny zany journaliste any ivelany any amina firenena zay verina zany fa mainty hoditra tsika zany gaga ihany rehefa Togo zany ihany Lomé zany toerana taloha mandeha fivorina atrehan'ny filoha malagasy maro be de nahazatra manko zany rehefa hoe lasa ny filoham-pirenena moa zany de any Lomé
any a Luanda, any a Kigali, any a ina moa zany ny Cameroun ty moa zany rasy aloha fa Douala le renivohitra tiako teneny io zany a de lina be zany tsika any inona moa teny amin'ny Mali ty zany misy Bamako misaotra ny ankaja tsy very misy tsika de zao lina be mihitsy ny malagasy tam'izany fotoanandro zany satria ivoaka ny filoham-pirenena tam'izany fotoanandro zany de manao conférence de presse mody avany de manao conférence de presse de mahafantatra zany ianao hoe tena raharaha-mpanjakana ny diniana any a de mahafantatra zany ianao hoe iza no miteny de ny filoha malagasy no miteny dia ny bon élève ny reo azo lazaina zany fa tompona andraikitra lehibe eran-tany sy tena banky lehibe eran-tany sy anisan'ny mpamatsy vola matoky amin'ny Madagasikara ary iza no miteny le Madagasikara zany lay teny hoe tarafina taty Afrika no mena fitenenana zany de tsy mivanivany ny olona rehefa hoe miteny ny filoha malagasy satria zao samy lina zany ny amin'ny fomba hitondrana ny fampandrosoana ny entin'ireo filoha malagasy zany lay teratany afrikana de mbo mitsiriritra zany ry tam'izany moa mbola teo zany ry Moussa Traoré mba mitsiriritra ry Abdelaziz Bouteflika tany Algérie sy ny sisa rehefa meno ny faneho-kevitra entin'ny filoham-pirenena malagasy satria tena natanjaka le toe-karena malagasy fa zao zany tsika de anisan'le mitsiriritra ny olona rehefa miteny goavambe atsika mihitsiny zany miteny ny filoha rwandais mahay tsara n'zany enkajy satria ny akaiky indrindra ny enkajy de anisan'ny any am'izany toerana zany a de tena mahafantatra tsara mifandrosoany zany fireneny zany isika nefa mananana etaeta tany aloha tany anisan'le dragon aty Afrika ka antsika tsy dragon fa ohatrany tena ngamitsika tena mamenatra no miteny an'le ina an'le biby kely le tena farany tsy azo anoharana misy tsika zany am'izao fotoana zao tsy haiko mo inona lizy fa tena mba mahamenatra ihany le toerana misy a Madagasikara kanefa de eto Madagasikara dia misy millions centaines de millions de dollars lanina fotsiny amina resaka campagne eto amitsika de misy karazana voiture de luxe marobe ary de nety eto amitsika de misy karazana olona marobe zay tsika zao nijery an'le teti-bola-panjakana teo enkatsa 14 000 milliards d'ariary na 74 000 milliards de FMG ny teti-bola-panjakana 2024 zany hoe vola tsy hitanono fa mbola tsy ampy atsika io fa mbola mitady aide budgétaire tsika manodidina any amin'ny 65 à 70% anoany angambany izy zay ny karama fotsiny vitan'io de ny resaka fonctionnement kely tsotsotra fa rehefa tena mitady tsika amin'ny investissement goavambe rehefa tena mitady tsika amina projet maro samihafa rehefa tena mitady tsika amina karazana na tele tsotra sy séminaire sy lafin-javatra samihafa dia tsy maintsy mankataboly tsika indrindra moa zany rehefa misy projet numérique na resaka zavatra hafa ambonin'izay de mankataboly amin'ny mpamatsy voly tsika lasa faible be tsika zany lasa mieza ny Burkina Faso tsika lasa mieza ny Botswana zany aty Afrika tena efa goavambe zany enkajy Namibia zany efa tena enjana be Namibia Nigeria zany moa aza miresaka an'izany Angola zany moa zany Angola zany tera zanatany Portugal zany portugais nanjanaka tao fanterana misy an'izany Namibiana sy ny Rwanda sy ny sisa anglisy zany tsy te hiteny zavatra matombo teny an'izany amintsika fa tsy hoe mampitsiriritra tsika fa rehefa mahita ny toerana Madagasikara am'izao fotsiny de osika indraindray tena mba te hilahatra tsika za manko tam'le resaka navoakatsika teo enkajy am'le momba le indice national momba ny anoanana te hitsikilo zany fa firy falo misy an Comore jerevy kely aloha faly fa firy misy an Comore no aratsika ve de ato am'lay resaka taux de pauvreté 4% Comore tsika zany maka référence tsy akaiky kely tsika satria noadroadrotsika manko zany tsy hoe isika noadroadron'ny sasany 10 taona lasa zany Comore asa aloha zany fa mbola anatin'ny fanamby lehibe ne zany rehetrarehetra zany hoe ho depa sa tsy ho depa aloha atao an'izay mihitsy fa zay ny azon'ny tanoran'le adevitra fa zay no hitondrantsika le fanamariana faly de rehefa aveo tsika ho averintsika le adevitra teo amin'ny chaîne africaine de ho resahantsika rehefa aveo le izy aiza aso samy mitady any Comore tsika aloha enkajy tsy mbola eo aloha Comore aya aya
io Komoro io mbola ny aloha be any Komoro ao aorianany Komoro mbola misy any Tanzania notiny e de mbola misy any Uganda Rwanda de mbola misy any Burkina Faso amresaka anoanana de mbola misy any Mali Angola République Arabe Syrienne oy e mbola avelao amin'ny faly mena mamenatra mbola voko be le Komorianina hitako Komorianina maresaka efa tsy mandray botry makaty tsony tsy mandray ary zao nge ramaly eo 10 taona lasa ary mbola tsaroko ty zany ary nianatra tamina Komorianina ary nianatra tamina Komorianina zany ary rehefa namita kely an'le mba fianarako tany aminahana ray de maro be le Komorianina tonga teto fa zao am'izao fotoana zao manaprofo an'izany ankery zareo efa ilazany zareo Komoro lasa izy any Egypte lasa izy any France lasa izy any Algérie lasa izy any Tunisie efa mitady borsary izy fa tsy misisika ty Madagasikara tsony satria le Madagasikara efa tsy référence tsony zany amina resaka étude ambony indrindra zany dikan'izay zany reny de kajy afaka ilazana koa zany reny fa ny olona mandroso fa tsy mipetraka fotsiny ao anatin'le toerana misy anao kenao ara moa zany ataonao tsinitsinina le io any tena zava-dozy le manam-pahaizana malagasy atao tsinitsiny io satria le manam-pahaizana malagasy na manahenikazange no mitondra mivoaka pikaroany e ka raha tsisy pikaroka eto aminao inona moa no ahafahanao mandroso pitehanao le resaka fandrosoana mivoaka avy amin'le fikaroana ozy namana hiary fidy zay izy moa tena tiako mihitsy raha nytantaran'izay hoe tena ny invention samihafa de vokatry ny karokaroka de nanosika zay ny any amin'ny fireneny dehibe zay ny any Chine zay ny any Japon zay ny any Corée tena mampirisika mihitsy ny manam-pahaizana zay ny ilainan'le enseignant-chercheur ngefa tsy mitovy an'le hoe éducateur kely alina na sahala am'zany any amin'ny éducation hoe fa zay le anton'le hoe enseignement satria efa misy zavatra goavam-be le nitenen'enikajy teo raha miady hevitra zany zay senikajy de zao ny zavatra raisina am'izay efa fikaroana ny tadiaviko anatin'ny ady hevitra isenikajy fa tsy hoe ihaino any enikajy ako de mandray lesona fotsiny ahako de mampiatra fa efa fikaroana ny amin'ny ady hevitra zany de ny eto aminao nefa manam-pahaizana eto aminao tsy omenao lanjana sasany aza moa te hoe anafatra mpampianatra amina université any ivelany mihitsy efa ny eto nefa katraka eran'izao tontolo zao manam-pahaizana malagasy ary champion du monde de tsy valorisenao ny voka-pikaroa amin'ny mpianatra malagasy na vita boky marobe de ohatry mihainohaino tsy mianjenjeny fotsiny de manao ludo ny bantikely na vita fianarana amina système LMD manao ludoko de rehefa tsy zany de mahita ianao mitsofoka karaoke fotsiny de mahita ianao manao taxi moto course vitsika course vitsika mampalaila ngely izy fa rehefa tsy valorisenao zany le voka-pikaroana malagasy zay ho amin'ny matafita ny Cuba tsy mivoaka ho amin'ny manam-pahaizana ao daholo no mikaroka momba ny roplanina mikaroka momba ny resaka hery nucléaire mikaroka momba ny resaka angovo énergie mikaroka momba ny tontolo ny resaka famokarana hoe ahoana ny afa satria tratran'ny embargo manko i Cuba de lasa voatery mamokatra zany le vahoaka ho aminy izany ampilafolain'ny embargo ny amerikanina lava eo de mamokatra izy eto aminao zany misy mpamokatra 7 tapitrisa ary misy mpianatra be da be zao hatramin'izao na fahafantarako an'le izy enikatsa to mbola miato le afaka baka tamin'ny 2022 mbola ohatra mbola sahirana am'izao fotoana zao nefa tsika zany zao efa 2023 anatina année scolaire de hoaiza zany rehefa tsy toananao zany manam-pahaizana rehefa tsy omenao asy ny voka-pikaroana malagasy de inona zany de ndeha hiasa am'izao ny Fransa fotsiny zany le malagasy nde hivalitra lasopy fotsiny ve sanatrindrasaka tenentsika foana manko zay fa tsy ohatran'izany manko le toerana tokony endry fa malagasy mahay manokatra malagasy mahay mikaroka ka rehefa omenao asy ny manam-pahaizana sy mipikaroka malagasy ary rehefa toananao ny tanora de zao tsy mivoaka ireo manao fidy de cerveau kanange mba fanidretsika Siratolo Janary fanamariana fotsiny mantsy ty makasika zay zavatra tenenao zay zoko faniry fa raha tadiditsika olona tarika ny CCC eto Taranarivo ity resako ty
professeur Samy Grégoire Raveloniriny champion du monde ny mathématique algèbre zany tamin'ny taona 2024 ratatititsika tompon-daka eran-tany eo amin'ny resaka mathématique resaka algèbre fa resaka fikaroana mantsy ianao teo de tonga ny tsena nananahoana tokoa moa zany nisy fetraikany teo amin'ny fiainan'ny malagasy ve ilay fananana olomanga takan'izany ary fantatry zao tontolo zao nisy ve ny fanoanana ny asa fikaroana ataon'ireo mpampianatra reo am'izao fotoana zao sa hoe rehefa mihetsika rehefa mitaka mantsy de lasa ohatran'izany zavatra misy hoe fisamborana sy ohatran'izay ka ny antony resahana an'izany de hoe na izao tontolo zao aza zany de manaiky fa manana olona manana ny maha izy azy Madagasikara raha eo amin'ny lafiny resaka fahaizana na ohatra matematika ny resahantsika de iteraka inona makany amin'ny fiainan'ny vahoaka zay zavatra ary misy ve tantsoroka fepetra enti-manohana na ny mesure d'accompagnement ataon'ny mpitantana ho an'ny zavatra mitranga ohatr'ireny sa de hoe zay zany e raha mijery moa tsika teo any any ty zoko faniry fa mialatsiny fa zay no mahatonga ny zoko faniry manao an'ity akanjo rehefa sakasaka comoriana satria ny zavatra tsara azo alaitaka ihany koa na amin'ny comoriana fa ny mahatonga lizy moa de hoe tsara le fampitahana eo amina firenena hafa hoe raha ohatran'izao ny ary de ohatry ny ahoana ny eto amitsika fa tsy tonga ny am'le resaka mo hoe ny saina efa lasa lavitra be tsika de ampindram-bolan'ireo tsika tsy tsara le finiavana satria hoe nidikan'izany ny ambadiky zany de anakarena isika eto Madagasikara anambola ary tsika eto tsy mantsy hoe tsy manan-karena fa ny fahaizana mitantana ny fampiarana ny lalàna ifandraiky araka ny tokony eto Madagasikara tsy ampy sy tsy misy fa raha toka tsara tantana Madagasikara anisan'ny jerena ny maridrefy ny fahaiza mitantana ny fampiaran-dalàna ka rehefa tsy miatra araky ny tokony izy lalàna azo avoaka am'izay tiana moana azy ny are-pirenena mahazo manao zay tiana ataona mpitantana tsy miteny ny vahoaka fa mangina fotsiny mitazana zay mieritreritra fa tsisy idirana zany zay mieritreritra fa hoe ny mpitantana zany e hany ka misafidy olona hangarona ny paosy no any 5 taona manaraka no ataony malagasy tsy atsapany misafidy olona anambaka azy hoe tsy fantany hoe iza aya de ifidy olona anambakana fa raha tonga saina ny malagasy ary mahafantatra hoe zava-dehibe io safidy ataon'io de ho sarotiny izy de mitondra antoka zany hoe garantie hoan'ny fiainany ho an'ny 5 taona mba tsy hitronga izy voahomana ary raha hiasa izy de tokony avelo tena tsy voatery hiankin-doha amin'ny hafa na hiankin-doha amin'ny mpitantana tokony ho maivana kokoa ho an'ny mpitantana ny manao asa fampandrosoana raha toka mana vahoaka izy maleo tena raha-pitadiavana sy raha-pivelomana ary voky zay moa le resantsika to hoe manahoana ny fahafikisana ka tsy vahaolana hoe ndao anafatra vary roapolo samby ho an'ny malagasy satria nohona ny malagasy mba avita volana firy moa zany varoapolo samby zany ho an'ny malagasy 7 tapitrisa 8 tapitrisa fa de io zany le avela honoana mihitsy sosanatri raha tsy saina be angamba raha miteny zany so de mba zay kosa hoe avela honoana eo fa rehefa noana reo a tsy mahatakatra ninina azo ambakana foana reo rehefa noana fa raha vao manomboka voky reo de anomboka hitady lalana am'izay hoe efa voky lotiny kibo a de inona indray no eritreretina ndao indray mba heritreritra ny akanjo mba tsaratsara ndao mba heritreritra ny fahasalamana andao mba heritreritra ny fanabeazana fa rehefa noana reo tsy manana heritreritra afa-tsy ny hanina hoanina ny raika apoka isan'andro zay no tadiavany so de mba zany no zavatra tiaka atao eto hany ka misy ny fanabakana maro isan-karazany hita amin'ny siam-piariana fambolena ka raha ohatra ve isika mianakavy mahatsapa ny lanja zany de ohatran'izao ve ny azony lavanily eto amitsika vo maly tsika ny resaka momba ny resaka ilangilangy mijery tsika ny resaka jorofo ohatrany tsisy sandany tsisy mipotika ny fiariana eto Madagasikara misy zavatra tsaroko fotsiny fanirazamanata sy ratolo-janahary tsika moa zany miresaka an'le hoe toeran'ny Madagasikara efa miray latsaka zao eny aleo ho resantsika amin'ny fotoana manaraka fa zavanitranga tany amin'ny fotoana 14 tany Etats-Unis tamin'ny fotoana nanatrehany tena ny
fandehanany mpitondra malagasy ary tamin'izany mpitondra ny tetezamita ry Batoandra Rajoelina ary nanaraka ny fanadian'ny délégation malagasy nanao couverture tamin'izany nanatrika ny fivoriamben'ny firenena mikambana tamin'izany fotoan'izany ny tena nahita maso tany ny zavatra maro samihafa zany nitranga tany satria ankoatran'ilay fivoriana dia nisy fotoana mandehandeha tamin'ireo toerana manodidina ny foiben'ny firenena mikambana zany dia ny zavatra nitranga resantsika izay fotoana mampety azy fa zao latsaka 2 minitra ny amin'ny 2 ora araka nefa nazavaina tamintsika dia fararanom-baovao ny androany eo amin'ny resaka raharam-pirenena toy izany ihany koa ny rahampitso dia mivoatra foana ny vaovao a dia tsy famakafakana foana no entina eto fa fampitana ihany koa ny zava-mitranga eny an-kianja zany a dia ho atonay aloha ny fandarana angaredona zany fa amin'ny fotoana rehetra rehefa avy eo dia hiverina eto ihany zahay a anao ny direct araka ny fifanarahana ny hevitra tinapaka efatra amin'ny rahalahy manoloana ny fivoarana raharam-pirenena zany hoe tsy miala aty amin'ny studio zany zahay fa eto ihany zahay zany a dia fantatra moa ny amin'ny hoe misy fanambarana ve sa hetsika politika ve sa inona no ho atao zany a mety hitranga zany androany hariva mety misy voka-pifidianana koa ve ho resahana androany hariva mety be dia be zany ny vaovao zany zay andrasana zany dia raha misy zay fivoarany vaovao zay a dia miverina eto zany zay hitondra ny antsipriany zany fa na zany atsany dia misaotra antsika rehetra niaraka taminay tao anatin'ny fandarana angaredona zany tamin'ity tapan'ny maraina ity a raha sitrakilainary dia mbola hiverina eo zahay ho amin'ny androany folakany fa dia manasa antsika zany a amin'ny fampitambavao samihafa zany dia ho ampidirina eto ihany a ary fidiramanandray be Siratolo-Janahary eny kajarako manatso fa ny Rajafy Manantany amin'ny anarana efatra amin'ny rahalahy zany sy ny ekipa teknika rehetra amin'ireo onjam-peo maro samihafa fahitalavitra be dia be amin'ny internet sy ny sisa tega ekipa teknika sy ny sisa no anolorana no fisaorana antsika dia manome fotoana ho antsika ihany koa zany a rehefa avy eo ny fahitalavitra samihafa dia apetraka ho amin'ny fandaminana sy ny fandrindrana sy ny fahafahamampita miankina amin'izay programa efa fafaritra mielo tsy azo ovana ihany koa zany ho amin'ity folakandro ity ny fandraisana ny fandarana angaredona fa dia izay zany dia eto anao ny adidy sy ny anjara ndraikitra hatrany aloha amin'izay fampitana ny vaovao zay satria everina fa zava-dehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ny vaovao mitranga androany ny vaovao rahampitso ny fivoaran'ny vaovao samihafa manodidina ny raharaha politika sy ny raharaha-pirenena ary miandry n'izany tsika manerana ny nosy hatrany ivelany ihany dia ezaka zany zay apitany zany vaovao samihafa izany a ho antsika rehetra samy malagasy daholo hoe dia manana andraikitra adidy amin'izay atao hoe fanomezana lanja ny fifampianoana eo amin'ny samytsika samy malagasy izay zany a dia tafiditra ao anatin'ny lojika fitadiavana vahaolana ho an'ny firenena daholo zany ao anatin'ny lojika fitadiavana fitoniana ho an'ny firenena daholo zany ao anatin'ny lojika ny fitadiavana ny fifanomezam-boninahitra eo amin'ny samy malagasy daholo zany rehetrarehetra zany manapitafa vetivety ary tompoko lasy tompoko vavy. Et nous revenons au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Fioclou Adanglenou et Gabin Adjaro. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, Madagascar et élection de Rajoelina. Recours, annulation du scrutin. Le candidat à la présidentielle à Madagascar, Steny Randriana Soloniaiko, a déposé un recours. C'est un nom qui est vraiment... Je l'ai appelé une fois. Je l'ai appelé une fois. Et donc, la suite, je vais dire le candidat. Donc, vous allez comprendre que c'est de lui que je parle. Donc, il a demandé, il a déposé un recours à la Haute Cour constitutionnelle pour l'annulation du scrutin pour fraude. Donc, après la proclamation des premiers résultats qui sont largement en faveur du président sortant, Andry Rajoelina, qui est crédité de ses 95% des voix à ce premier tour de la présidentielle. Donc c'est fini, puisqu'il a gagné directement à ce premier tour. Donc selon les résultats donnés par la commission électorale, il a déposé un recours à la Haute Cour constitutionnelle pour l'annulation du scrutin. La Haute Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer au plus tard le 4 décembre sur la victoire ou non de Rajoelina et peut-être dire si elle ordonne l'annulation du scrutin ou pas. Et à part cet opposant dont je viens de donner le nom, vous le savez, il y a, voilà, je vais dire si Steny, c'est mieux. Il y a un collectif de 10 candidats à la présidentielle qui avait boycotté justement cette présidentielle, qui aussi assure ne pas reconnaître cette élection, ce qui fait présager
un avenir douloureux, ou du moins c'est une gestion très compliquée pour le président André Rajoelina, qui vient d'être réélu selon la commission électorale. Je commence par vous, Gabé Adjaro. Une élection au forcing, parce que plusieurs voix s'étaient levées pour suspendre ou surseoir au processus, carrément l'annuler selon certains, parce qu'il y a eu un processus de boycott. Quand même, l'élection a eu lieu, Rajoelina est annoncé vainqueur, et finalement, un recours en annulation, et d'autres disent ne carrément pas reconnaître l'élection. Oui, une élection où le taux de participation est à moins de 20%. Selon l'opposition. Selon l'opposition. Pour le pouvoir, c'est au-delà de... C'est 22%. Pour le pouvoir, c'est 22%. Non, pour le pouvoir, c'est dans les 60%. Moins de 60%. Mais pour l'opposition, c'est moins de 22%. Wow. Voilà, justement. Une élection comme ça, on ne peut pas dire que le président est légitime. Parce que déjà que le taux de participation s'apprête à problème. Et aujourd'hui, moi, je suis choqué de voir que c'est Rajoelina qui agit de la sorte. On a vu comment il était venu au pouvoir, avec la mobilisation populaire. Il portait l'aspiration du peuple. On pensait réellement que c'est lui qui va apporter un grand changement dans ce pays-là. Mais... il est très jeune aussi. Très jeune. Il est venu avec la fougue de la jeunesse. On pensait qu'il allait propulser ce pays. Mais malheureusement, je peux dire qu'il est le pire des présidents que les Malgaches avaient connus. Pourquoi? Juste parce qu'il se présente à une nouvelle élection. Parce que premièrement, son bilan, quand tu prends sur le plan économique, ce n'est pas du tout... ce n'est pas ça. Mais quand tu prends par exemple son mandat de 2018 jusqu'à 2023, on pourrait dire qu'il a été émaillé de crise au plan international. On va évoquer, comme on l'a évoqué dans tous les pays, la crise sanitaire de Covid-19, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bon, je ne sais pas si on va parler de la guerre de Hamas et Israël, parce que ça n'a rien à voir. Je ne sais pas trop, mais c'est généralement les raisons qu'on donne pour justifier les échecs des pouvoirs. Oui, c'est généralement les raisons qu'on donne, et il n'y a pas de raison pour pouvoir justifier ce genre de choses. La seule raison plausible ici, pour moi, c'est la crise sanitaire, Covid. C'est la seule raison plausible. Sinon, et ça a duré pendant combien de temps? La situation économique, socio-économique de ce pays-là a dégringolé pendant... plus que sous les anciens régimes qu'avait combattu Rajoelina. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Non seulement il n'arrive pas à mettre un projet de développement assez fiable en place, mais aussi c'est lui qui fait du forcing. Au moins, ce qu'il reprochait Marc Ravalomanana, aujourd'hui il fait pire que lui. Il ne permet même pas aux gens d'aller à des élections dans de meilleures conditions. Et aujourd'hui, il fait un forcing pour pouvoir se présenter et surtout gagner à ces élections-là, d'autant plus qu'il a une double nationalité. Normalement, s'il était conscient envers lui-même, il ne devait même pas se présenter à ces élections-là. Mais aujourd'hui, il le fait et il fait un forcing pour pouvoir se présenter. Et aujourd'hui, il dit qu'il gagne au-delà de 80%. C'est un coup de force qui vient d'être commis. Ce n'est pas une élection. Pour moi, ce n'est pas une élection. Parce que, vu la personnalité de Rajoelina, on l'avait connu. Moi, j'étais encore au campus quand il était venu au pouvoir, avec une certaine fougue. On voit que, bon, c'est un révolutionnaire, quelqu'un qui veut réellement changer les choses. Et même, outre Madagascar, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient accompagné. Mais quand il était arrivé au pouvoir, peut-être on peut le dire, c'est un premier mandat, donc il faut le laisser travailler, avoir les coups de franche et tout. Je rappelle qu'il a été président à la suite d'un renversement aussi, entre-temps, jusqu'à 2013, où il a dû quitter à la suite d'un accord. Voilà. Ça ne comptait pas pour ça ne comptait pas. Comme en Afrique, ça ne comptait pas. Maintenant, quand il était arrivé au pouvoir en 2018, ben, on pensait que bon, maintenant, il va pouvoir faire dérouler son programme. Alors que bon, sur le terrain, ça prouve à ce sens que c'est un monsieur qui ne pensait qu'à lui, qui ne pensait qu'à son clan. Et surtout, il y a des gens qui le poussent à aller vers ses propres idéologies, à savoir penser à lui-même et ne pas penser à la population. Aujourd'hui, son bilan ne plaide pas en sa faveur, sa conduite politique ne plaide pas en sa faveur. Et si Steny demande à ce qu'on annule ces élections-là, c'est tout à fait normal. Et une Cour constitutionnelle qui ce que veut, crédible, aller annuler ces élections pour pouvoir avoir une élection assez inclusive pour les prochaines fois. Mais je doute fort que la Cour constitutionnelle réponde favorable à l'appel de Steny. Rajoelina, il a déjà gagné les élections, il va vouloir gouverner, il va gouverner, sauf que il risque
de partir par la faveur populaire comme il était venu au pouvoir. Ok, c'est votre point de vue. Je reviendrai tout à l'heure sur un aspect avec vous. Fioclou, Rajoelina remporte la présidentielle avec plus de 58% des voix. Finalement, un des candidats qui, malgré tout, s'était présenté à cette élection, vient demander une annulation du scrutin et demande qu'on confronte les résultats bureau de vote par bureau de vote parce qu'il parle de fraude massive. D'un autre côté, les 10 autres candidats de l'opposition qui ont appelé au boycott disent ne carrément pas reconnaître ce scrutin. Oui, le président Rajoelina ne devait pas se présenter à cette élection parce que le code électoral dit qu'il faut être de nationalité malgache. Exclusivement. Or, il a eu la nationalité française en 2014. Ce qui veut dire que c'est un président à double nationalité. La nationalité qu'il avait avant de se présenter à la présidentielle de 2018. Voilà. Ce qui veut dire que sa présentation à cette élection de 2018, c'est la faute à la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qui est répété. Ce qui veut dire que la Cour n'a pas bien fait son travail. Puisque l'on n'était pas au courant. Il y a un candidat au moins qui a dénoncé ce principe, qu'il a la nationalité française. Et il a reconnu. Et pourquoi la Cour a validé son dossier? La Cour avait validé le dossier avant la dénonciation. Si la Cour a validé le dossier, quand il y a un dossier au tribunal et qu'il y a un nouvel élément qui vient s'ajouter, on l'ajoute au dossier et on tire les conséquences. Ah oui. Bon, là, on n'a pas la Cour devait tirer les conséquences de cette affirmation et c'est pourquoi la présidente de l'Assemblée a demandé la suspension ou bien un report pour vérification. Ils ont refusé. Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait, ce qui veut dire que tout a été tracé. Et c'est pas Forcing qui s'est présenté. Sur 12 candidats, il y a 10 qui se sont retirés. Et maintenant, le deuxième, son concurrent immédiat, après la procédure, a aussi porté plainte pour fraude massive. Et vous dites quoi? Quand nous n'arrivons pas à respecter les lois que nous-mêmes nous avons prises, ça crée des frustrations, ça crée l'instabilité. Parce que ce monsieur est en train d'amener le pays vers l'anarchie. Un, il ne devait pas se présenter parce qu'il a la double nationalité. Deux, il y a eu fraude massive. Il voulait tout faire pour être réélu. Et maintenant, on attend la Cour constitutionnelle pour voir si elle va valider l'élection ou pas. Et c'est juste après ça qu'on saura quoi dire. Mais moi, je donne raison à son concurrent immédiat qui a crié à la fraude. Alors, moi, je me pose une question. Pourquoi aller à ces élections pour venir crier à la fraude après, quand sur 13 candidats, y compris Rajoelina, 10 avaient déjà dit que les conditions d'organisation de ces élections n'étaient pas les meilleures et qu'il y aurait des fraudes. Et donc, ils ont appelé à l'annulation, à défaut de l'annulation, au boycott. Deux autres ont décidé d'aller quand même à ces élections. Et c'est l'un d'eux qui se plaint aujourd'hui, qui porte plainte pour fraude et tout. Est-ce qu'il ne devrait pas finalement se mordre les doigts tout seul? Non. J'ai toujours dit sur ce plateau que la politique est un jeu. Ce candidat, je ne sais pas, Gabin ne sait pas, tu ne sais pas si c'est lui qui lui a donné l'argent pour se présenter, pour qu'on ne dise pas qu'il veut aller à l'élection seul. Mais autant il ne devrait pas venir alors contester les résultats. Je te dis que la politique est un jeu. Un sale jeu. Un sale jeu. C'est pourquoi les politiciens volent comme ils veulent pour pouvoir acheter du charbon, pour se laver le corps. En tout cas, je n'ai rien compris de votre métaphore, je vous assure. Gabin Adjao, finalement, l'élection a eu lieu, 58% au moins pour Rajoelina. Appel à l'annulation du scrutin, on refuse de reconnaître ce scrutin. On appelle à des manifestations, des avenirs difficiles ou un avenir difficile dans la gestion pour Rajoelina, pour ce nouveau second mandat. Oui, même pour aller aux élections, c'était déjà difficile. Et encore, ce sera encore beaucoup plus difficile si les conditions ne sont pas réellement élucidées par la classe politique malgache. Je me souviens en octobre 2023,
il y a eu une manifestation de la population qui avait été réprimée par ce régime de Rajoelina. Donc c'est un monsieur qui n'y va pas du tout avec douceur, il y va avec la main forte et il est capable de mater tous ceux-là qui peuvent se mettre à travers de son chemin. Donc pour moi, aujourd'hui quand vous voyez la posture qu'a pris les autres partisans, les autres candidats qui n'ont pas pu participer aux élections, ils sont dans la logique de confrontation. Ils veulent aller confronter Rajoelina dans les rues, peu importe ce qui va arriver, parce que eux, ils ne reconnaissent pas Rajoelina les élections et donc ils ne reconnaissent pas Rajoelina comme président de la République malgache. Donc ça n'augure rien de bon pour l'avenir du Madagascar, un pays où pratiquement 82% de la population vit sous le seuil de l'extrême pauvreté, un pays qui quand même n'a pas d'infrastructures sanitaires, scolaires et tout, qui est démuni de tout. Voilà un pays comme ça que les politiciens tirent de tous les côtés, les populations ne savent pas à quel sens se vouer. Je me demande réellement si les Malgaches aussi peuvent se dire qu'on a eu des dirigeants avant, parce que plus le temps passe, plus ça va de mal en pire. Et c'est ce qu'on constate tout le temps. Du temps de Ravalomanana, au moins on peut dire que bon, il y a eu des avancées, quelque chose du genre. Mais avec Rajoelina qui portait pourtant l'aspiration, qui portait assez d'espoir pour cette population-là, c'est le pire. C'est le pire que vit la population malgache actuellement. Donc pour moi, les élections actuellement ne résorbent rien comme problème. Ça apporte beaucoup plus de problèmes aux Malgaches. Le mieux, si Rajoelina aime ce pays-là, comme il dit que c'est son pays malgré le fait qu'il a la nationalité française. D'ailleurs, c'est assez ubuesque que quelqu'un qui se dit « j'aime mon pays, je suis malgache, je veux développer mon pays », quelqu'un qui était venu au pouvoir avec surtout la ferveur populaire, qui dénonçait un certain nombre d'oppressions de la part de ces puissances-là, puisse avoir la nationalité française et diriger le Madagascar. Il a des quelqu'un qui viole le test. Français, selon ce qu'il a dit. Et il n'a jamais nié qu'il a une nationalité française. Mais cela ne veut absolument rien dire. Cela ne veut rien dire. Il renonce à sa nationalité française s'il veut diriger le Madagascar. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas ce qu'il craint pour ne pas laisser tomber la nationalité française. Il dit que c'est pour ses enfants, il a dit. C'est pour ses enfants. C'est lui seul qui a des enfants au Madagascar. C'est lui seul. Alors là, il n'aime pas le Madagascar, il aime beaucoup plus ses enfants que le pays qu'il a vu naître. Alors là, il y a problème. Il y a problème. Avoir un chef d'État qui viole les tests, et puis c'est lui qui se met devant vous, bon, je suis votre président, alors que lui-même, il viole les tests. Ben, comment est-ce que ce pays-là sera dirigé si le président lui-même ne respecte pas les tests? Quel exemple il donne à la population? Il a des questions réellement à se poser. Donc, s'il se respecte et respecte les populations malgaches, le mieux, c'est de démissionner et d'organiser de meilleures élections pour que ça soit inclusif. S'il gagne, alors là, il aura gagné les haut les mains. Alors, ou bien même, il ne devait même pas se présenter parce que voilà, jusque-là, il n'a même pas encore renoncé à la nationalité française. Il a la nationalité française qu'il a acquise en 2014. Après, s'était retiré du pouvoir en 2013 à la suite d'un accord pour permettre au pays de se relancer sur la voie démocratique. Finalement, cette affaire de nationalité met à mal la gouvernance, peut-être mettra à mal la gouvernance de Rajoelina, qui malgré tout a déclaré vainqueur à ces élections avec plus de 58% des voix. C'est quand même eu 90 ou 98%. C'est ce qui est annoncé par la commission électorale. Finalement, sa question de nationalité, double nationalité, refait surface. Question de fraude vient. La semaine dernière, il y a des manifestants qui s'étaient rassemblés devant son parti pour réclamer leur dû, parce que lors de la campagne, Rajoelina leur avait promis des cartes d'électeurs et des vivres au cas où ils voteraient pour lui. Finalement, on était prêt à tout pour être réélu président à Madagascar. Oui, mais moi je dis haut et fort qu'il devait être disqualifié. Il ne devait même pas participer. Y a-t-il possibilité que la Cour constitutionnelle donne raison à celui qui demande l'annulation du scrutin? La Haute Cour constitutionnelle, maintenant, y a-t-il possibilité qu'elle a donne le raison? devoir de trancher au niveau du droit. Et c'est quoi le droit selon vous? Il n'a pas droit de se présenter
à cette élection du moment où il a une double nationalité. Il n'a pas le droit de se présenter selon le droit. Selon le droit. Merci beaucoup. Parce que le code dit qu'il faut être scrupuleusement malgache. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission.